amin'ny mpanapaka ny zavatra rehetra ho an'ny fiangonana izay tenany, dia ny fahafenon'izay mameno zao zavatra rehetra zao amin'ny rehetra. Amen. Zay ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra sy ny hery rehetra sy anarana rehetra, tsy zay tononona amin'izao fiainana zao ihany ozy izy fa amin'ny amoavy koa, ary mampanaiky ny zavatra rehetra eo ambany tongony. Dia hita zany ny herin'ny Andriamanitra ivavahantsika, dia tsy tokony salasala tsontsika rehefa miteny izy hoe aza matahotra fa ombanao sa tsy zay. Dia raiso zany sakafo ny fanahy ny tenin'Andriamanitra, sabatra hoentitsika mameno ny mamono zanatsipika mirehitra alefa n'le ratsy. Zay ny finoana, zay ny zay ny fahalebiazan'Andriamanitra, le izy hatrizay ary mandrakizay, tsy miova zany fa tsy miova ny heriny. Nanao fahagagana izy taloha, mbola manao fahagagana izy, ary ny heriny tenin'Andriamanitra ry havana dia tsy miova. Ny tany sy ny lanitra mety ho levona, lanitra dia tsy levona mihitsy. Ka itsika rehefa mandray an'i Jesosy, mino azy manaiky azy ho tompo sy mpamonjy ny tenatsika, dia misy herin'Andriamanitra ao anatintsika, mba fantatsika moa fa ny tenatsika anie le tempoly. Fa rehefa tafiditra ao anatintsika Jesosy, miala tao Satana. Zay raha vao misy entany ao tamanao izy na delivrena impolo azy anao, rehefa ankamaminao ny fahotana. Satria fantatsika araka ny voalaza ny soratra masina, filazantsara araka ny Jaona 7:9-7 fa fantatsika fa Andriamanitra tsy mba miaino mpanota, fa zay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no enony. Tsy teny tsony Isaia 7:5-2, misy hevitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra raha manota isika. Mafinaritra moa misy anapaka ozony eto, fibebana ihany ny baziny zany. Fa na ho tapahana eto ianao rehefa mankamamy fahotana, tsy tapaka io ry havana, manjary voafitakintsika. Ajanoko eto aloha ny amin'iny aloha meko amin'ny pasterato aloha ny fitenenana. Dia mbola faly miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy. Mbola faly miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy ry havana. Natratro zao zomariva zay ho fianarantsika ny amin'ny fampiorenana tsara ny finoana. Toizakely ny fampianarana noentiny pasteur teo hoe ahoana moa zany hoe mampiorina ny finoana. Ny olona anankiray rehefa tena mahalala, tena fantany tsara hoe iza marina moa le Andriamanitra zay ivavahany le inoana io, dia rehefa mahafantatra zay ny olona anankiray hoe le Andriamanitra ivavahako, dia le Andriamanitra manana fahefana ety tany ka hatrany an-danitra, le Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, tompon'ny fahefana rehetra, le Andriamanitra le araka voalazan'ny soratra masina nambara teo hoe ny teny rehetra zay ambara vavan'Andriamanitra dia tanteraka avokoa. Raha manana fijery tahaka zany ny kristiana anankiray, ka na inona zavatra mandalo eo amin'ny fiainany, mety andao taontsika hoe mandalo aretina lehibe anankiray izy na olana, fa rehefa ao anatin'ny finoanan'Andriamanitra io hoe le Andriamanitra ivavahako anie ka mahay ny zavatra rehetra, mahagaga ary tsy mbola niova, zany heriny zany zany fitiavany zany zany fahagagana ataony zany ho maly sy anio ary mandrakizay. Dia inona tokony zavatra iseho? Tsy tokony atahotra ny olona anankiray miatrika ny zavatra zay hatrehany, satria fantany fa io Andriamanitra zay ao anatin'izay inoana io dia Andriamanitra efa naharesy ny zavatra rehetra. Ka rehefa ao anatin'izay Andriamanitra naharesy ny zavatra rehetra dia Jesosy Kristy zany dia manana finoana sy fanantenana izy fa tsy maintsy handresy amin'ny ady rehetra hatrehany. Ny ahafantarany olona anankiray hoe tena mino ary tena miorina amin'izany finoana zany dia manatanteraka ny tenin'Andriamanitra mandrakariva.
ao amin'ny Isaia 1:7 zao andinin'ny 10 dia zao voasoratra hoe aza matahotra fahombanao aza merikerika foana fa za Jehovah ny Andriamanitra mampahery anao ary tantana anao amin'ny tanakavana amin'ny fahamarinako. Ka raha izay zany ny tena iainan'ilay olona ampiarina eo amin'ny fiainana fa tsisy tahotra zany izy miatrika ny ady anankiray hatreny. Fa fatany hoe rehefa tonga io fotoanan'Andriamanitra io izay amany an'ity olonako ity dia miseho voninahitr'Andriamanitra. Ary ao anatin'izany ry havana, rehefa miandry valim-bavaka isika anafainganana n'io fahatongavan'ny valim-bavaka io dia tsotra ihany. Ataovy izay atsapanao fa me manakaiky an'i Jesosy ianao. Ataovy izay anakaikezanao an'i Jesosy fa izay ihany manafaingana ny valim-bavaka izay tonga amiko sy aminao. Ahoana moa fanakakaizana anazy? Amin'ny alalan'ny fihaonana aminy, ny famonjena fivoriam-bavaka, ny famakiana baiboly, ny fivavaka ataontsika na andro na alina dia ny miantso ny anarany mandrakariva. Zany ny fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra. Zany hoe tena atao izay atsapanao hoe tena eto akaiky eto rangahy Jesosy fa rehefa tena atsapanao fa eo akaiky eo ilay tianao na ampiroro Satana ary ianao tsy matahotra zany satria lehibe ny finoana ao anatinao fa tsy maintsy ho mpandresy ianao amin'ny ady rehetra atrehanao. Ny andresena ny ady izay atrehantsika ry havana dia tena amin'ny alalan'ny finoana io, ny finoana ny bazy fandresena ny ady atrehana rehetrarehetra. Voalaza ny soratra masina raha mamaky amin'ny baibolintsika fa izay rehetra nanatona an'i Jesosy tao tamin'ny alalan'ny aretina maro isan-karazany dia ahoana foana ny ambaran'i Jesosy? Anaka, ny finoanao na avonjy anao, ny finoanao na asitrana anao. Fa raha tena ao anatiko sy ao anatinao koa zany ilay finoanan'ilay Andriamanitra fa tsy miova zany ny heriny dia tokony hanana fanantenana ianao fa ho sitrana ihany koa. Sady izay velony. Io zany tena pratika amin'ny fiainana. Io finoana io tena hoe pratikena amin'ny fiainana. Raha ny olona anankiray tena manana finoana ka tena hoe pratikeny amin'ny fiainana zany hoe ahoana zany miaraka amin'ny Jesosy zany fa na marary ary ianao tsy voatery andeha hiazakazaka re andeha ho any am-piangonana indray aloha hitady mpiandry. Tena ilainy zany fa mandra-patongany aloha efa tena tonga dia miasa ianao tonga dia mampihatra. Any amin'ny faritra misy anay ihany raha resaka hoe voakanina zany angamba mitovy daholo ny fitenin'izany na tiana. Resaka hoe voakanina zany ny ondry ao anatin'ny fiangonana tsy mitady mpiandry zany intsony rehefa voakanina mahazo anazy. Ny eo aminay moa zany mahay manamasina rano daholo na ny ankizy kely arany dia tonga dia efa pratikeny any an-trano ilay izy fa izy mijoro vavolombelona ao am-piangonana no ahafantaranao hoe tena nampiarin'ilay olona ilay fampianarana. Dia resaka voakanina zany manamasina rano ho tonga rahan'i Jesosy dia tena sitrana tonga dia afaka zany hoe rehefa ilay ao anatinao zany ilay herin'Andriamanitra tsy misy herin'ny Satana tavajanona zany eo. Rehefa ao anatiko sy ao anatinao ilay fahazavan'Andriamanitra miala amin'ny maizina sa tsy miala ka ilay herin'ny maizina ny io ilay devoly mila rehefa eo ilay mazava tsy tavajanona eo zany ny maizina sa tsy izay velola izy fa zany hoe mila tsapako sy mila tsapanao hoe tena atao anatiko ve ilay mazava dia Jesosy Kristy zany. Ahoana moa mampitoetra anazy ao anatintsika? Amin'ny alalan'ny fanamasinana tena. Rehefa masina ny olona iray amin'ny alalan'ny fibebahana satria ny olona atao hoe masina dia ny olona tena mibebaka matsiaro tena mandrakariva matsapa ny tena mandrakariva isak'izay nanota fa ny fahotana manko dia anisany fiatana eo anatrehan'Andriamanitra. Ny fahotana dia anisany hevitra mampisaraka amin'Andriamanitra ary ny olona iray rehefa manota dia manalavitra an'Andriamanitra izay fa rehefa mibebaka izy dia manakaiky an'Andriamanitra izay. Ka ny olona anankiray mibebaka ry havana tamana ao anatin'i Jesosy dia ilay mazava fa natsoroana ary devoly io rehefa lehibe ao anatinao. Jesosy mandeha sa tsy mandeha? Farao ihany aloha satria ilay fahefana any amiko sy aminao araka ny tenin'Andriamanitra izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa. Zany akory tsy midika hoe tsy mila manatona mpiandry intsony fa ilainy zany fa ianao koa tena mila tena hoe mampihatra an'ilay izy hoe afantaranao fa tena atao anaty ka ilay Jesosy miasa ilay toriana ny am-piangonana io.
ry havana malala mbola tsy niova ny herin'Andriamanitra. Ka ampisehoany izany voninahiny izany amin'ny olona tena miorina tsara amin'ny finoana dia miorina tsara eo anatrehan'Andriamanitra. Sady zaly velony izany hoe tsy mahazo matahotra, tsy mahazo manao kivy, tsy mahazo manao be fanahiana manoloana ny zavatra hiatrehantsika, fa tena hoe miaina amin'ny finoana dia miseho voninahitr'Andriamanitra. Izay rehefa miasa any amin'ny faritra misy anay ihany manoloana ny demoniaka sy ny zavatra maro isan-karazany, any ny tena misy an'izany demoniaka be izany. Fa io tena tsy metehitra amin'ny herinao ianao efa haiko rangaha fa zao ndroana dia zao ndroana, fa tena metehitra amin'ilay herin'Andriamanitra hoe za le manaiky fitaovana eto fa Jesosy ny tena manatanteraka ny ity azy ity. Fa lasa le devoly tsy tamana eo izany ny olona izay tena hoe hitoeran'i Jesosy ao anatin'ny fony, tsy tamanao amin'izany ny devoly, fa natonga ary izy maninona mandalo fotsiny ihany. Araka voalazan'ny soratra masy varavarana iray no nidirany fa 7 ny hazakazahany mivoaka tao, izany hoe tsy tamana ao anatin'ny olona iray misy ny herin'Andriamanitra sy ny fahazavan'Andriamanitra ary tena miorina amin'ny finoana ny fahefan'ny Satana. Sady zay veloa aza matahotra zany. Raha resaka asan'ny devoly zany raha ny tena marina ho an'ny kristianina tena manorina ny finoany amin'ny Jesosy dia matahotra sa tsy matahotra? Tsy tokony matahotra satria lehibe ny ao anatinao noho ny amin'izao tontolo izao, izany hoe tsy maintsy mandresy ianao izany. Fa ao anatin'ilay fandresena nefa no misy ady atrehanao dia io ianao ilay manao pratika amin'izay mandroaka ilay asa maizina dia miseho ny voninahitr'Andriamanitra ao anatin'izany. Sady izay dia tsy tokony matahotra izany tsika manoloana ny zavatra rehetra izay atrehantsika fa Jesosy ihany miady ao anatin'io, fa ianao kosa mangina. Zay dia avelako omeko ny pasteur indray aloha ty. Ye, tsangana ihany aloha dia amin'izay mba fankahita tsara sika rehefa miresaka. Zay. Ny varavarana idiran'ny devoly amin'ny olona voalohany dia ny tahotra. Raha vao matahotra tsika dia misokatra ny varavarana ho an'ny devoly. Izany mahatonga an' Jesosy foana miteny aza matahotra, aza matahotra. Rehefa ao anatsika Jesosy ny devoly ny tokony hatahotra atsika. Any aminay any ry havana vao mahita anay mpamosavy dia mangovotra. Tsy mivoraka zany ny lohanay manoloana amin'ny mpamosavy ihany be dia be azy. Ao an'ny mpandeha manao tafoka masina moa dia mahita tolomony anaty tomobila sasany. Fa ny lohan'ny mpamosavy ny mivoraka fa tsy ny lohantsika. Satria lehibe ny ao anatinao noho ny amin'izao tontolo izao. Ny secret dia tsotra e. Apetralo ny fanontaniana hoe ao ve Jesosy. Sady izay rehefa fantatrao ny alehibean'io tsisy devoly tafajanona aminao zany. Hijory vavolombelona anankiray misy lehilahy zay ihany rehefa tsatohana ny antsy izy dia miforotra ny lelan'antsy. Velesina ny famaky ny lohany dia miforotra ny lelana famaky. Misy inona ny ao anatiny zany? Dia zao no tenengo, meo anao iny famaky iny. Tsy mety ianao raha miseho ozy izy. Amono anay ianao raha miseho. Fa tsy mety. Satria rehefa eo ny fanatrehan'Andriamanitra mitsoaka ny devoly, azontsika vele izy e. Ataovy tsapanao ny fanatrehan'Andriamanitra, tsy maintsy mandositra io devoly io satria mazava zany Jesosy zany. Ao ve secret manaraka zay fa haitsika manamafy fotsiny zay eto. Mila makamamy tenin'Andriamanitra tsika. Ao indro mitsangana eo ambaravarana ozy izy tsy ary mety toko sy andininy afa pratika eto. Haitsika zany e. Apokalipsy 3:20. Indro mitsangana eo ambaravarana ka mandondona. Raha misy mihaino ny feo kosa izy ka mamovo varavarana ao dia hiditra ao aminy dia ahoana? Hiara sakafo aminy dia ary izy atao amiko. Zay ny tenin'Andriamanitra zany varavarana idiran'i Jesosy ao anatintsika ao. Zany mahatonga ny ohabolana milaza hoe raketo ao am-ponao tahaka ny amin'ny vady fisaka. Zay le finoana amin'ny fo fa tsy finoana amin'ny saina. Azonareo ve? Ny finoana amin'ny saina dia ohatran'ny hoe fahalalana fotsiny ihany.
ohatra hoe misy hony Jesosy na ny devoly koa ny malala fa misy Jesosy fa tsy ainany le izy fa reo anatin'ny fo ao izy tsy azozongozonina sa tsy zay de mihira am'izay tsika tiako ianao hoe tena mamiko hoe satria lehibe eo am-ponao Jesosy tonoho ny vavanao am'izay ao ve ny olona manam-pinoana pozitiva foana ny zavatra teneniny fa tsy hoe enjana ny asan'ny devoly zany manahirana sofina miaino an'izany enjana ny problème enjana ny asan'ny devoly misy olona tonga aminay eo or pasteur tena enjana ny asan'ny devoly enjana ny problème de mea normal hoako ny devoly anjanonao tsy ho hitanao ny voninahiny fa maninona ndray raha Jesosy ny anjanonao de ho hitanao ny voninahiny sa tsy zany ve zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny saintsaino ny fahagagana ataony fa izy tsy ny teny mihitsy ny saintsaino ny problème misy tsisy an'izany eo fa rehefa misaintsaina fahagagana ianao de lasa finoana ao anatinao izy vao miteny fotsiny ianao de oziny Jesosy zany ny feon'ny malalako hamaly vavaka azy aho sa tsy zay ve antsoy aho izy dia tenin'ny Jesosy ne zany ary tena marina zany fa rehefa fatatsika ny fitiavan'i Jesosy atsika de mba home fitiavana ihany koa izy raha ty ay ianareo de ahoana ozy izy mitandrona ny didy tsy vita mitandrona ny didiny ihany manao asa anisan'ny mampiorona ny finoana riavana ny fanaovana ny asan'Andriamanitra rehefa mampianatra mpiomana sy mpiandry de zao ny teneko rehefa tsy miasa ianao de iasana fa mangovotra mihitsy rehefa tsy miasa ny mpiandry de tsy maintsy iasana ka satria malemy le finoany fa reny fahagagana hitatsika reny itsika tsy miorona amin'ny fahagagana fa miorona amin'ny famonjeny Jesosy atsika teo amboniny azo fijaliana hoe efa veritsika nohony amin'ny Jesosy de lasa tafaray amin'Andriamanitra tsika azotsika ve zay mahatonga ny olona miverin-dalana manko matetika de ity aorony amin'ny fahagagana le izy voan'ny kansera ohatra izy de niasana de nandray an'i Jesosy raha sitrana tena nompo anao tena sitrana izy resy lahatra rangafa nanasitrana na tato amin'ity fiangonana ity tsy Jesosy fa le fiangonana hono nanasitrana azy de rehefa mandeha am'izay heritaona na enimbolana misy problème hafa ndray izy nivavaka mbola tsy niva ihany olona ohatra nefa tsy ato tsony angamba Jesosy fa ary indray hono misy manasitrana le fiangonana ary lasany izy fa ny olona anankiray rehefa miorona amin'ny finoana ny Jesosy hoe raha tsy nisy Jesosy ne de very ahy fa indrana miteny enitsika ny antsena any hoe fa na maninona ianao na maninona tsy miala amin'ny Jesosy zany ianao na ambanan'olona basy ianao hoe mbola nompo sa tsy anompo de ozy ianao ok mbola manompo foana satria vao matiny de ho any an-danitra satria ny tombo no azotsika ne de ny fahafatesana ny varava ny lalana ionana amin'ny Jesosy ao ve tsisy manana fanontaniana fantaro Jesosy i mahagaga ne izy eo antsoro ny fanapahana rehetra andriany fiadanana ary mahafinaritra ho an'ny olona misy Jesosy ao anatin'ny fony ao ohatra ny satriny aza isy problème foana de ahoana ho satria ao anatin'ny olana io ho atsika fifoazana rehefa anatin'ny olana de mametraka fanontaniana aloha taiza ny lalana ny dirany ity sa tsy zay ahoana na voany ity de eo tsika mibebaka rehefa mibebaka tsika manatona an'Andriamanitra ao ary ny olana de fampitomboana hery ara-panahy tanam-pitiavan'Andriamanitra io anehoany ny voninahiny io le hevitra hitondra fiadanana fa tsy hitondra de rehefa mandalo olana de tonga de mba mizesta kely ohatrana saotra Jesosy fa ny olana rehetrarehetra zay tonga aminao ne tsy maintsy resinao Andriamanitra tsy manome zavatra tsy zaka zany fa ho eto ampitsikitsikiana hoe misaotra Jesosy fa iseho indray voninahitra ao ary hitombo ara-panahy sa tsy zay satria raha indroa isan'andro mivavaka na intelo isan'ny kelikely Jesosy eo io le problème lasa tafaray amin'i Jesosy ianao
nisy herin'Andriamanitra ao anatintsika. Ary zao no teneniny, efa nomeko hery ianareo, anitsaka ny maingoka sy ny menarana, ary andresy ny hery rehetra ananany fahavalo, ka tsisy ampaninina anareo akory, ka nininona herin'ny fahavalo resy zany, satria iza ny ao anatintsika? Jesosy ny ao anatintsika. Ka ataovy izay atongavan'i Jesosy ao anatin'ny fotsika. Ny teny moa pasteur tato hoe aza matahotra. Ho an'ny olona marary misy secret anankiray ty. Ny olona anankiray vao marary, vao matahotra izy, dia miditra ny alim-pahafatesana. Fa vao manomboka tsy matahotra io, miala ny alim-pahafatesana. Ao ve? Inona ny moa? Atsangano hoe tana zay fa mba kivy ndray nandeha. Mbola tsy nisy kivy mihitsiny ndao tehaka mafy be ho an'i Jesosy tsika, fa mbola tsy nisy olona kivy mihitsiny teto amin'ity tany nanandrano ty na ny ray ara. Raha mandenga dia efa mibebapara manginginao. Zay sa maky menatra. Mianatra tsika eto fa tsisy bedy. Sa tsy zay ne? Mahatonga ny olona kivy riavana dia fienonona ny feon'ny devoly. Ohatra voan'ny kansera zany moa be dia be voany aminay ihany. Kansera hono tonga dia maty hono raha vatratra ny kansera zany, tena enjana hono ny kansera. Dia voadona ny sainy, dia voadona ny fony, dia lasa finono hoe maty hono fa misy kansera. Dia tsy maintsy maty iny raha tsisy mpanompon'Andriamanitra mampiakatra ny finono tao anatin'izay. Ao ve? Fa rehefa miatrika olana, ny tenin'i Jesosy ny saintsy ianao manalina, dia hitanao fa mahery ianao, resinao io devoly io, resinao io olantsika io, satria efa voasoratra ne, efa nataony manoatra ny mpandresy. Zany hoe tena manoatra noho ny mpandresy, reny ambony ringa zany ianao tsy le point fotsiny fa tonga dia KO ny adversaire. Rehefa manana tenin'Andriamanitra ianao, KO ny devoly, sa tsy zay ve? Tsy maka ny feon'ny devoly zany. Ny devoly dia mampiororo sy mampitahotra anao ny ataony. Ka rehefa misy olana ianao vao manomboka matahotra, dia ampiasao ny fahefana, roany devoly aloha, atsony fanahy masina. Rehefa manomboka tsy matahotra ianao, eo zay Jesosy. Ary mahafinaritra miaritra kolana miaraka amin'i Jesosy, tsy mety kivy ianao aloha. Manana fanantenana foana ianao, ary tsy maintsy manoatra noho ny mpandresy ianao. Misy manana fanontaniana ve? Tonga dia miatrika fanontaniana fa sao dia laseto ny lerantsika amin'ny resaka mahakasika an'ilay tenao pasteur, ny mpiandry miverin-dalana, inona ny tokony ataony zany raha miverin-dalana izy? Zay aloha voalohany. Faharoa manarakaraka an'izany pasteur, tia anontany anareo zay satria anisan'ny toerana be albadira ihany koa any aminareo any amin'ny faritry inona moa zany? Tsinanana moa zany iny? Tsinanana iny inona ny mety antony nahatonga ny albadira? Misy efa nianarana eny teto ary ahoana ny fomba fiady, satria zay moa zany atao hoe anatin'ny fomba fianarana eto amin'ny Zoma eto hoe inona ny ataon'le olona ao anatin'izay voan'ny albadira zay, dia avy eo manohy fanontaniana eo ihany. Voalohany indrindra aloha raha mpiandro miverin-dalana, mahatoa mpiandro miverin-dalana misy toetra raiky tapisaka ao anatiny ao. Ny olona raha vao manana toetra raiky tapisaka dia io le mikotroka atodina mena rana. Tsy haiko Joba firy misy an'iny. Mikotroka atodina mena rana zany hoe misy fanahy maloto mitoetra ao anatiny ao. Mahatoa miverin-dalana ihany koa mpiandry dia tsy fantany Jesosy, fa fatapatany fotsiny eny, fa tsy tena fantany. Satria vao miala amin'ny Jesosy ny olona, dia Satana mandray anazy am-pelantanany hoe avy ary zanako. Raha vao miala amin'ny Jesosy ny olona, dia tsy misy antenatenany zany, fa na amin'ny Jesosy na amin'ny devoly. Rehefa mahafantatra tsara ny Jesosy ny olona, satria Jesosy zany hoe manana fahefana hamono androany, manana fahefana hamelona androany, manana fahefana nipy any amin'ny elo, manana fahefana andefa any an-danitra. Ka rehefa matoa le olona miverin-dalana, tsy matahotra an'Andriamanitra aloha izy voalohany indrindra, fa mety fombafomba fotsiny nalehany tao.
na mety nanana olana izy de miteny mpanompon'Andriamanitra manolora tena ho an'i Jesosy ianao anao mpiandry mety tsy vocation-ny akory le mpiandry fa hoe noho ny amin'le aretina ohatra na olana de lasa nanao mpiandry izy de tsy niaina n'le izy, tsy niaina n'le mahafifoazana azy, de zay no mahatonga azy miverin-dalana. Ary ny mahatonga azy miverin-dalana koa de matetika mijery olona izy fa tsy mijery an'i Jesosy. Ny fanompona an'Andriamanitra ry havana, raha vao mijery olona ianao tsy tonga any an-danitra zany. Fa Jesosy ihany ny jerevanao satria tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy. Ka ny olona mahafantatra ny Jesosy sy ny heriny sy ny fahefany sy ny fitiavany tsy miala amin'ny Jesosy zany io. Matoa tsika mivavaka de ny voalohany indrindra de ny famonjena ny fanahy aloha. Fa rehefa miala amin'ny tena misy ny afo be, tsy anganongano ary tena misy ny paradisa. Aza atao verimaina ny rahan'i Jesosy nalatsany ho anasy anao teo ambony hazo fijaliana. Fa rehefa mikorina ao anatinao ny rahan'i Jesosy, marikoriko anao ny fahotana. Misy toetra raiky tapisaka mahatonga mpiandry miverin-dalana, zay tsy vitan'ny fibebahana tsara de voatokana niaraka tamin'ny adalana tao. Fa rehefa tafaray amin'i Jesosy ny olona, misy sokatra ny masom-panahiny tahaka ny amin'ny voromahery. Zay ny voalaza soratra masina hoe fatahony ranao modindray tahaka ny amin'ny voromahery, dia lasa manomboka marikoriko anao ny fahotana satria zay ao amin'ny nofo tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Mandehana araka ny fanahy izy dia tsy hatateraka ny filan'ny nofo. Rehefa le nofo mibahana be amin'ny olona, tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra izy fa mahafinaritra azy daholo na ny zavatra ratsy azy. Fa rehefa manomboka ao anatiny ao Jesosy mangorintsina ny lohany vao mieritreritra n'izany fahotana zany izy. Ka araka ny tenin'ny pasteur tato akaiko tato teo pasteur vadiko, atao fitsapanao fa ao anatinao Jesosy de tsy say ianao. Na sendra tafasolafaka aza ohatra ianao nandainga kely, tsy manaiky mihitsy ny fanana Andriamanitra io raha tsy mibebaka ianao. Tsy mahazo aina mihitsy ianao ao anatin'le izy, de mibebaka malaky ao anatin'izay. Mazava ve le fanontaniana tamin'le izy teo? Farany fotsiny mahatonga ny olona miverin-dalana ao anatin'izay ny mpiandry dia tsy resy lahatra tamin'ny famonjen'i Jesosy azy teo ambony hazo fijaliana izy. Fa raha vao resy lahatra izy tsy miverin-dalana zany io ary tena tsy manao kitoto io fa manompo hatramin'ny farany satria mpivahiny avokoa tsika eto. Sady zany sa misy velona mandrakizay eto ambonin'ny tany ve? Mandalo eto zany manomana ny fiainana mandrakizay ny eto na de tsy maintsy atrehana azy ny rehetrarehetra. Momba ny albadiry avy anao manohy ny albadira pasteur fa mba nisy fanazavana kely na alina zay ihany. Maninona tokoa le ato amin'ny voateninao teo le izy ny Salame 103 pasteur mba azavo kely Salame 103 de ny zay le modindray tahaka ny voromahery fatandranao zavadindray fatandranao modindray toy ny an'ny voromahery. Naninona marina pasteur tsy hoe fatandranao modindray toy ny an'ny ohatra hoe gisa na gana na tsy haiko fa naninona le voromahery. De nanazava azy ianao tendray mandeha satria misy fanazavana de mba azavao kely amin'reto mpiaino antsika reto pasteur hoe fa maninona tokoa le voromahery no niraisin'i Jesosy tao anatiny. Misaotra tompoko. Hoe ny fatanoranao modindray tahaka ny amin'ny voromahery. Salamo 7:1-5. Nahoana tokotra ny motsika no tenenan'i Jesosy an'izay. Ny voromahery dia tokony tafitsika tokotrany raha mandinika amin'ny fiainan'ny voromahery tsika dia tokony itsika rehetrarehetra no tahaka ny voromahery. Ny voromahery dia manana fitoerana. Rehefa manao akany izy dia ny ambony vatolampy amin'ny aram-bato ambony be any. Ao ve? Dia tonga dia valiko avy hatrany. Zao ny voalaza ny any amin'ny filazantsara any hoe zay miaino ny feoko ka mankatoy izany hozy Jesosy io
dia hoarina amin'ny lehilahy endry anankiray manorina ny tranony eo ambony vatolampy, ka nahavy aza ny tafio-drivotra tonga ny riaka dia tsy mirodana zany trano zany satria niorina teo ambony vatolampy. Iza le vatolampy? Dia Jesosy le iorenan'ny finoantsika. Ao ve zay? Ny durée de vie-ny voromahery 20 taona izy vao maty, vorona ngeza be zany. Dia rehefa manomboka izy teraka ka hatramin'ny 80 taona dia antitra izy, dia tapatapaka ny elany ratsy kely ny elany. Dia inona ny ataony? Miditra ao anatin'le vatolampy izy ao amin'ny tranony, ao amin'ny akaniny, dia ongotany daholy amin'ny vavan'le volony iny. Izy ihany manogotra ny ongotany dia miteraka menaka. Le volo ratsy zany ongotany maharary manogotra zany, ieritrereto ongotana ny volon-dohantsika. Dia nongotany daholy re ratsy rehetrarehetra ongotany dia mitera menaka. Dia iny menaka iny miaro azy amin'ny mikroba ary mampaniry vetivety ny volony. Dia rehefa maniry ny volony iny dia miverina tanora indray izy zay hoe fahatanorano tahaka ny amin'ny voromahery lasa tanora indray le voromahery marapatonga ny 80 taona afaty anazy. Dia aza vaiko kely ny amin'izay, itsika koa rehefa ratsy moa dia manao inona? Tsika tsara tare daholy satria nampitovian'Andriamanitra tahaka ny endriny tsara tare, fa ny fahotatsika no maharatsy atsika indraindray. Dia makao amin'ny Jesosy ao miaona amin'ny Jesosy dia ongotana ny fahotana bebaka, mibebaka ny dikan'izay. Inona daholo ny zavatra ratsy nataotsika eo anatrehan'Andriamanitra dia mibebaka miala amin'ny ratsy fanaona. Mararina zany indrindra fa toetranga mamina ohatra. Dia nefa hozy Jesosy hoe tsy mety aminay io, fa zay mety amin'ny Jesosy amin'izay ny ataotsika aloha, satria olom-boavidiny tamin'ny ranitsika, ka tsy zay mety amintsika fa zay mety amin'ny Jesosy satria izy mpanjakatsika. Ao ve? Ny voromahery ihany koa dia tsy mba manidina raha tsy ambony. Izy tsy hitanao manidina ambany zany, arakaraka ny anidinany ambony vao may misokatra ny masony, ka na voalavo ary amin'ny 3000 mètre ary ambany ary aza tonga dia hitany. Ahoana moa le miakatra ny ambony? Io le fiaonantsika amin'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka. Dia miaona amin'Andriamanitra zany, ka arakaraka ny aonantsika amin'Andriamanitra tafarantsika amin'ny Jesosy vao may misokatra ny masom-panahintsika, ka na dia fahotana faran'izay kely balitina aza dia maninona? Dia hitatsika daholy ibebahantsika satria tsy mifanohitra amin'ny sitrapona, mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fahotana. Ao ve? Iverenao kely hoe manongotra ongotan'le voromahery le volony, ny atsika ny fahotana indray ahintsana. Io le mibebaka. Dia rehefa mibebaka ny olona dia miteraka inona? Ny voromahery niteraka menaka dia niaro tamin'ny mikroba, fa ny atsika indray mahazo ny fanahy masina. Asan'ny apôstôly 2:7-7. Rehefa mibebaka ny olona dia mahazo fanomezana maimaim-poana dia ny fanahy masina. Ary zay tarihan'ny fanahy masin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Raha zanak'Andriamanitra ianao tsy medaladala fa endry, satria ny fidinantsika ampamenatra ny endry sa tsy zay? Dia lasa manana fahendrentsika, lasa manana fatahoran'Andriamanitra tsika. Zay ny amin'ny voromahery lava be moa izy, fa amin'ny ankapobeny zany rehetrarehetra zany manorina ny finoana eo ambonin'ny vatolampy. Ao ve paster? Ny albadira indray satria fampiorenana finoana eto, ny devoly mitovy daholy, fa itsika efa nomen'Andriamanitra fahefana. Ho atsika FPVM dia mizara roa mazava tsara ny fandroantsika devoly. Voalohany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy manan-kery avy a Nazareta no androantsika devoly
na amin'ny anaran'i Jesosy fotsiny dia efa mety io ao ka na inona anaran'le devoly rehefa roanao amin'ny anaran'i Jesosy mandeha sa tsy mandeha tsy voatery mitanisa hoe albadira hoe inona tsy voatery mitanisa fa rehefa tsapanao fa ao anatinao Jesosy hoe zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia zay mino ny anarany ny antom-pisiany zanak'Andriamanitra dia andrava zay androdana anjera ny asan'ny Satana anitsakitsaka ny maimboka sy maina rana ao dia ny anankiray zay fombatsika dia le hoe le vonina amin'ny afimasin'i Jehova io le kalanoro vasimba zazavavindrano sy ny sisa rehefa mandroaka devolontsika dia mila atao reny teny mpahefany reny ka na kalanoro na albadira le vony amin'ny afimasin'i Jehova ary roay amin'ny anaran'i Jesosy tsisy devoly tafajanao na nankely balitina ary ny fomba fiasa amin'ny albadira voalohany indrindra aloha dia aza malaky mametra tanana efa resaka asana mpiandry manko ty itsika mahay fotsiny teo ao afaka le olona fa ny dinidinika tena ataovy ao fond mihitsiny ny dinidinika tena ataovy ny dinidinika ary rehefa resy lahatra ny fianakaviana hitondra le marary ao amintsika alohany anao hiasa amin'ny albadira aloha diovy ny tranony zay le hoe afatory aloha le mahery zay vao mandroba ny tranony ianao mitovitovy amin'ny fiasa amin'ny tromba ihany miasa amin'ny albadira raha misy olona mihetsika tromba ao am-piangonana dia osika akarano ampandroa rano atao am-piangonana ato ampandroa rano tsy isy maratsy an'le mampandro fa raha mbola tsy voadoro ny fitaovan'ny tromba ny antranon'le olona any mbola tsy madio ny tranony ato am-piangonana izy afaka rehefa tonga any antranony any izy tafian'le devoly ary tena vonon'le devoly mihitsy ao ve ka ny fombanay moa any amin'ny faritra misy anay ihany dia zao ihany miorona amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa tsapanao fa lehibe ny ao anatinao noho ny amin'izao tontolo zao fa nizaniza devoly ao anatin'io afaka io nisy fotoana zay nisy olona anankiray demoniaka efa mpiandry be dehibe ny asan'izany avy any amin'ny faritany avy any dia noentina tao dia rehefa tonga teo dia ny fomba fiasan'le devoly tamin'izany ahozongozony any ohatran'izao ny finoan'le mpiandry zay nefa misy piso ato efa nay ty efa devoly miresaka io rehefa roana le devoly dia zao ny teneniny aiza zay tsy ala efa nay ty efa devoly zany na miala aza dia afaka miditra amin'ity olo ty mpiandry tsy mahay ninina zany ny voalazany dia roana mandroaka devoly le olona dia reraka ve zay ho tsy ala fa reraka fotsiny ianao dia manao mouvement eo izy dia anao tsy taitra ahoana ozy izy Jesosy zao famantaran'izao no manaraka an'izay mino hamoaka demonia toero ny devoly ohatrany tsy possible zany fa rehefa roako satria mino an' Jesosy tsy maintsy mandeha devoly io vo niteny an'izany fotsiny tam'le namako andeha zay fa efa may zay tsy mila niasana tonga dia sitrany azotsika ve le izy iverina amin'ny fampianarana amin'ny pastera teo tsy mila matahotra rehefa miatroka demoniaka ny devoliny ao anatin'iny olona iny fa ny anao Jesosy zany hoe tsy possible ho resin'ny devoly zany ianao rehefa ao anatinao Jesosy ao ve ny mpanao zany izy fampianarana ndray mandeha engo teny amin'ny sisisiny eny tandremo fa enjana ny ody ohatran'izao tandremo fa zao ny dadarabe tsy enjana zany reny fa Jesosy ao anatinao no enjana sa mbola misy matahotra mpamosavy tsika za zao mampianatra ataovy namana ny mpamosavy mba afahanao mitory filazantsara azy satria mandehanany amin'izao tontolo zao izy zay mibaiko ny Jesosy fa tsy hoe mpamosavy onyreny fa aza makany mila makany ianao satria tian'Andriamanitra vonjena ny mpamosavy fa matoa fantatra ao mpamosavy ianina sy ianina ianao zany tokony hitondram-bavaka azy ome fitiavana izy amparaho azy Jesosy ilay fitiavana dia tsy hanompo devoly tsony izy
fanompo an' Jesosy dia ho lasa namatsika izy vaza aza ilikilika fa ndraindray tsy fantany Jesosy ampafantaro azy Jesosy dia ho afaka izy. Ao ve pastera? Ay. Anapiko kely le volazan'ny pasteur teo ny hoe resaka albadira na demoniaka na fatoran'ny tromba sy ny sisa maro isan-karazany raha ny any aminay ihany fomba fiadinay amin'ireny araka ny teny pasteur teo hoe any amin'ny dinidinika no atao mafy tsara. Ao anatin'ny dinidinika ianao dia efa mahazo révélation na hoe efa manginy fanahy masina ny amin'ny devoly izay indrindra misy devoly manko sy ny Jesosy tena siblena mihitsy hoe tonono ny anarany dia tena tononona mihitsy hoe le fanahy ohatr' izao miala ao. Fa akoatran'izay na manginy fanahy masina ny fiasanay aloha dia zay tsy dia mitanisa devoly fa zay na manginy fanahy masina kosa dia tena tononona rehefa miteny Jesosy ny fanahy masina hoe tonono le fanahin'ny tromba ao na bekizitina na sisisy zay na fanahiny ndrailainga sy nohatr' izany rehefa mamangy le fanahy masina dia tena manonona. Fa rehefa akoatran'izay dia mamarana n'io zay dia tena manonona mihitsy ny asan'ny devoly rehetrarehetra na ny voatonona anarana na ny tsy voatonona anarana dia afatotra amin'ny anaran'i Jesosy ary atsipany andavakinelo. Ny zavatra nisehotra zao manko tany rehefa niasiana le demoniaka dia nitononona ka manonona dia fa maninona ianao mbola tsy miala toy ny hoe kazeny mbola tsy voatonona atsika le izy dia nampianarin'i Jesosy anay dia hoe ny asan'ny devoly nanomboka teo inona Jesosy ny atao amin'izany ny asan'ny devoly rehetrarehetra na ny voatonona anarana na ny tsy voatonona anarana dia afatotra amin'ny anaran'i Jesosy dia atsipany andavakinelo. Fa atsika zany raha vao hoe manonona dia tena tsy miala zay tsy voatonona anarana ohatry ny hoe raha iteny zao zay hoe mivoaka rakoto eto amin'ity ato dia rakoto ihany no mivoaka eo fa tsy tsika rehetrarehetra miara mivoaka dia ohatran'izany izy io fa tsy hoe sanatria hoarina amintsika fa zay le azahoana le fampianarana dia tahaka izany izy io. Tahaka izany koa zay rehefa mampandro dia rehefa mandray olona anankiray dia tena tenenin' Jesosy hoe io ampandroana io fa misy tena hoe esana fotsiny io dia sitran'io dia io koa zany andao atao hoe 80% ny finoana tokony asitran'ny olona io koa dia any amintsika mpiandry fa raha tsika le mpiandry mihitsy no atao ahoany ty indraindray rehefa malona antsika ny olona anankiray na ao anatin'ny aretim-be dia tsika indray ny panika ahoany ty Jesosy dia lasa tafiditra le tahotra fa nefa tsarovy fa zay tahotra tafiditra ao anatsika zay fa hita le devoly zay. Fa rehefa hita le devoly tsisy fahatahorana anazy tsika na ikely ary fa metehitra amin'le herin'Andriamanitra ao anatsika voarohanao indray mandeha nataonao mafy be io nataonao mora kely io dia mandeha foana io fa nange io na mibitsibitsika ary ianao dia enina io. Fa misy koa devoly tsy miala raha tsy treromina dia arakaraka zay no hoety hitondrana an'le izy ao anatin'le izy tena ampanetretena. Matetika i pasteur manko amin'ny maha président synodal anazy dia mivezivezy be fa matetika tamin'ny volana ambony vao tsy ela aby zany dia misy demoniaka tonga foana ao aminay. Za rery amin'io mpiandry eo fa mpiandry lavidavitra daholo anankiray zay mba akaikaiky anay eo fa etreny io fa tsisy tahotra na kely ary. Nisy fotoana amin'ny 12 alina le tamin'ny voalohany amin'ny 2 maraina le demoniaka ny tonga tao tamin'izay fotoana zay tsy tao pasteur fa za rery olona 5 lahy mitondra anazy tena tsy voatazony fa tena nietrena tena hoe Jesosy matoty tongeto dia ianao le tsy mba manala baraka amin'ny mpanomponao ary ianao tsy mba mampijabaka zany mihitsy ianao fa omby ianao fa tena natao tamin'ny finoana ny asa amin'io tsy isakandray akanjo masina tsony satria fa tonga dia asa io fa tonga pijama nentina miady zany fa tsy hoe alolohany ianao mampanahy kely dia anao fanamiana aloha fa endrasy eo alohany fa ianao zany vonona mandrakariva na fozina amin'ny toromaso ary ianao dia efa vonona ianao tamin'ny 9 maraina zany vao afaka teo fa zany na io seza io voaray andeha atoraka ny eny amin'ilay olona manaraka anazy fa ianao tena hita hoe misy Andriamanitra miary tsy voakasika an'izany ianao afaka ny soran'Andriamanitra moa fa fianakavian'izany rehetrarehetra efa mafana fao daholo amin'izao voaingana vao tsy ela matetika zany
pasteranay ity rehefa mampianatra mpiomana sy mpiano dia zao foana ny teniny. Tokony izy demoniaka mihitsy tonga eto izy anaovana pratika an'ireto mpiomana reto. Fa tena misy fa ny saingy zao rehefa izy tsy ao foana vao tonga eo le demoniaka be. Izy rehefa mandeha Antananarivo na ohatr'izany dia tonga le demoniaka be dia izy tamin'izay ny telefonina anazy izy ianao aza miteniteny tsony pastera hoe tokony izy demoniaka fa zao aty miatrika rery miaraka amin'ny Jesosy ato ary le tena tsy voatazona tena mahery vaika reny fa sorana an'Andriamanitra fa dia miseho foana ny voninahitr'Andriamanitra. Farany teo vao ray volana mbola tsy ampy ray volana vao 3 herinandro zay andro amin'ny 1 alina zazavavy mbola vao 20 taona olona tena matanjaka izany amin'ny 20 alina mandondona le olona pastera dia ahoana dia niditra dia tena hoe tena le tsy hoe ohatranao ny fanazavana azy fa le tena demoniaka le tsy voisako tsony nisan'ny zareo nitondra anazy teo hoe folo sa mafiry sa fa tena sady mamely daka zany fa tao anatin'izany za amin'io le mbola avy mivavaka dia atoro mihitsy dia tonga le olona nitondra le marary avy any amin'ny hôpitaly ony dia niravaravany daholo ny zavatra tao amin'le hôpitaly fa tsy hitan'ny dokotera izay natao anazy hotsindromina fampatoriana tsy nekeny fianakaviana fa hoe sao dia tsy mety dia avy any izy dia tsisy etretrany zareo fa andeha hamantana tsy amin'ny pastera fa niraisina ry havana voninahitra ho an'Andriamanitra moa fa ny andro sabotsy hariva koa amin'io le tena nomana ny atrika ny andro alahady dia maraina dia niteny le fianakaviana mbola somary netsika kely pastera dia ozy avy mirava mivavaka reveo dia raisiny izy dia mandraka ty ny androany salama tsara izy dia miseho foana ny voninahitr'Andriamanitra fa ao anatin'izany vao matahotra ianao dia mety ianao indray ny arany dakany eo fa hita le devoly hoe tena tsy matahotra ianao fa tena sahana azy mihitsy ianao amin'le Jesosy ao anatinao no entinao miady amin'le izy dia le devoly tonga dia mifitsaka matahotra ao anatin'izany revana ny tantarako an'izany fijorona vavolombelona zany ampiorina tsara ny tena finoantsika mariny ay ve rehefa tena miorina amin'ity finoana ity ka tsy tokony atahotra na dia manoloana ny devoly otra zany izy ao anatin'izany rehefa mikasika an'le demoniaka manko zany ny tanako dia tsy mahery fetsika izy fa raha vao miala fotsiny dia efa mahazo daholo izay manodidina anazy eo sady mivavaka amin'izany tazona anazy ny tanan'ila mitazona rano amasinina ny tanana ilany fa voninahitra ho an'i Jesosy afaka saoma tsara ny tiako ambara amin'izany dia zao hoe indraindray ny devoly mampiorooro dia rehefa ao anatin'izay fampioroorony devoly zay aza mba atao mihitsy ny mihaino ny feon'ny devoly ohatra mandalo aretina ianao dia maty amin'io ianao mandalo olana ianao dia higadra zay le feon'ny devoly alefany ohatra ny haino ny sofintsika mihitsy hoe manakivy le devoly ao anatin'izany dia alefany daholo zao feretrarehetra zany ianao ve dia tsotro zao ianao dia le feo anakiviana ianao fa ao anatin'izany dia le feon'Andriamanitra foana ianona ohatra hoe aza matahotra fahombanao tsy amelanao irery raha miasa tsy misy masakana ny zavatra tsy hain'olombelona hain'Andriamanitra zay le feon'Andriamanitra dia miha mitombo ny herinao resy foana ny devoly ao anatrehana sady zany velony dia izy raha mbola matahotra devoly tsisy tsony tsisy matahotra devoly zany satria lehibe ny ao anatinao noho ny amin'izao tontolo zao dia mila mahery foana atsika miatrika ny mpiomanany aminay mpanetretena fa tsy matahotra demoniaka zany tena tonga dia miatrika tsy matahotra zany satria ampioreniny ao anaty mihitsy le finoana hoe maty tonga eto nanoloko ty dia za le fitaovana ampiasain'Andriamanitra fa Jesosy ny tena miasa eto ataovy mihitsy ao anaty tony-bavaka hoe Jesosy ampiseho eto ny herinao sy ny fahefanao sy ny voninahitra ao fa ampisehoany io raha mino ianao sady zay velony zany le avana tsy fanontaniana fa resaka amin'ny zoma fanavoazana sy fiorenana zany tsika raha fampitinany amin'ny fampianaran'ny pastera mivady moa raha mbola miorina zany tsika ka mandroso amin'ny tenin'Andriamanitra dia matoky ary miorina foana araka le tenin'Andriamanitra hoe le Hébreu hoe fa izay rehetra nandray ny teny fiainana ozy izy ka nanandrana ny teny fiainana avy any an-danitra
dia tsy azo avozina amin'ny fibebahana, tsy azo avozina amin'ny fibebahana ary tsy mihemotra. Ka isika ry havana raha mbola hoe mandroso amin'ny tenin'Andriamanitra isika matoa hoe amin'ny zoma fanavozana sy firenena zany tonga midodododo ohatr'izao dia mbola miorina foana amin'izany tenin'Andriamanitra zany tsika. Ka eo anatrehan'izany ity moa zany isorokan'Andriamanitra misy za zany fanonefany eny fanonefany angamba zany anatrika an'izao zoma fanavozana zao. Dia isorokan'Andriamanitra zany misy vahiny pasteur mivady reto mitondra fampianarana eto dia misy le tenin'Andriamanitra zany any amin'ny Matteo toko faha 9 dia 17 ka hatramin'ny 7 mba miangavy amin'ny pasteur José Alian zany mba makely amin'izay fa io tenin'Andriamanitra io zany Matteo toko faha 9 Matteo toko faha 9 dia 17 ka hatramin'ny 7 dia io tenin'Andriamanitra io zany isorokan'Andriamanitra zany mifanaraka amin'ny fampianarana izay entiny ray aman-dreny pasteur reto dia tiako zany hoe misy fampianarana zany fampaherezantsika amin'ilay zoma fiorenana sy fanavozana. Dia eny tompoko 13 17 ka hatramin'ny 7 dia miangavy amin'ny pasteur zay mba ho vakiana zany. Rehefa kina amin'ny anaran'i Jesosy maheno nareo eno fa zany kisa maheno amin'izay ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa tonga tany amin'ny faritany Kaisaria Filipo Jesosy dia nanontany ny mpianana izy ka nanao hoe ataon'ny olona hoy izy moa ny zanak'olona. Dia hoy ireo, hoy ny sasany Jaona mpanao batisa, ary hoy ny sasany Eli, ary hoy ny sasany Jeremia na anankiray amin'ny mpaminany. Ary hoy Jesosy taminy, fa ianareo kosa manao ao iza? Ary namaly Simona Petera ka nanao hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe sambatra ianao ry Simona Barjona, fa tsy nofa mandrano naneo anao izany fa ny raiko izay any an-danitra. Ary izao milaza aminao koa ianao ny Petera, ary ambony ty vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako, ary ny vavahadin'ny fiaina tsy hita tsy haharesy azy. Omeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra, ka na inona fehezina ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanao ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Amen. Raha efa fampianarana zavako tsotsotra zany izy dia mitohina ny pasteur mivady zany raha ny amin'ny fampianarana avy eo fa mifameno moa izy reto, mifameno zany le tenin'Andriamanitra anaovako fampianarana eto. Ampitomboina ao aminareo ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy fiadanana. Io filazantsara ka Matteo Matteo nanoratra amin'ny filazantsara. Matteo moa ilay voalaza fa hoe mpamory hetra izay nanao ny asa mampamory hetra azy no nanara-dian'i Jesosy Kristy Tompo niova fo zany izy dia tonga lasa mpianatra Jesosy Kristy Tompo nanara-dia. Io filazantsara texte io zany araka tsoratra io ao amin'ny fizarana faharoa izay le mitantara ny nanaovan'i Jesosy Kristy Tompo ny asa sy ny arahany tamin'ireo mpianatra ireo ary ny heretan'i Jesosy Kristy Tompo sady zany hoe ny fanenjehana sy ny ary tsy maintsy ny heretany hoe fahafatesana ary dia tsy maintsy mbola hitsangana maty ka tamin'izany fotoana izany ny ilazany amin'ny hoe tsy maintsy hitsangana ary ho faty dia hitsangana maty. Ka io zany ry havana tamin'ny fotoana izay nanoratana an'izy io zany dia tao anatin'ny fotoana 420 ka teo anelanelany 420 izay fotoana izay efa mampirongatra n'izany hoe fivavahana kristianina dia niaretan'ireo martyra ny aretan'ny fahafatesan'ny apôstôly zany ny fahafatesan'ny martyra ireo apôstôly rehetra ireo tamin'izany nanoratana an'izy io.
dia ny aretan'ireo apôstôly rehetra ny fahafatesan'ny martyra zany nandro tany Matthieu io a, nefa nosoratana zany filazantsara io a, fa Jesosy Kristy zany a, raha tonga tety amin'izao tontolo izao zany a, Jesosy Kristy tompo zany a, tsy tonga zany a hoe hanorina fanjakan'Andriamanitra. Olo azafady heninareo ve zany? Vetivetika aloha alonga mba zavain'ny pasteur neny a, fa tiako tenenina hoe ohatran'ny fantany mantsy zay hoe sao de variana ny olona hoe manao satroka sy rehetrarehetra ianao, fa alonga mba mifampiresaka tsara aloha tsika de any a, de avy eo tsika any zay nga manataontsika aloha sady any mahazo toerana aloha de avy eo tsika de avy eo sotra betsaka aloha ametehaka ho an Jesosy izy nazana zany any ary aloha re. Tsy mazava mantsy le feo, tsy mazava tsara le feo de za moa manontany ataoko fa niaraka tandro pasteur mantsy ianao avy any Tomasina, de zay na tonga nanontany miaraka tamin'ny pasteur miteny tsy niaraka taminy ianao aloha, de tiako teneny hoe tsara hoe mifanazava kely aloha tsika de mifampahery zay a, de avy eo mampita ianao fa hifonana indrindra raha somary nanapaka kely ianao mantsy ny sao de kaka be fa mandeha amin'ny Facebook mantsy tsika ny anina mantsy, za koa manontany zareo reto hoe niaraka ve nareo, de zay fotsiny tiako hatongavana de na izany zany ary nefa mahafinaritra mifahatongavanao hoe mampahery anay, zay fa zava-dehibe zay a, so gaga nareo fa zava-dehibe kosa ho any hoe mitory filazantsara. De manaraka an'izay kosa moa isaorantsika ny tompo fa Jesosy moa zany no fanononantsika anazy, de ny amin'izay ny hoe somary tsindrina kely fanazana zany ary a, afaka miresaka tsika rehefa avy eo zay mety aminareo ve aloha zay, de avy eo zay mifampiresaka aloha de avy eo izy manazava, mety aminareo ve zay aloha de aloha mba tsy androany izy fa aloha mifanantona kely aloha zay de mifampiresaka kely fa manjara sa mifantany fotsiny zay eto hoe ahoana zay azonareo nga tiako tenenina amin'izany sora tompoko de raha avy eo neny fonatsady tsy mazava koa le izy fa ambamy be le feo, de aorinan'izay izy mifampiresaka de mba miteny mafimafy. Aloha meko amin'ny pasteur aloha ny fanazavana. Misaotra azy no ny teny teo zao ny tenenina rehefa nievina posany teo de hoe rehefa manompo an' Jesosy tsy mahazo miemotra zany, de nanazava momba andry Petera moa izy de rehefa miaraka amb Jesosy zany tsy mahazo miverin-dalana fa mandroso foana, de manorina ny finoana eo ambony vatolampy zay, de ny fiangonana moa de ny tenatsika ihany koa ny fiangonana satria tempolin'Andriamanitra, de ao zany Jesosy no finoantsika an' Jesosy de aorina ao anatin'ny fotsika ny finoana an' Jesosy. De ny zavatra mahafinaritra be to de hoe ahoana izy Jesosy tamin'ny Petera, ny vavadiny fiaina tsy hita tsy haresy azy. Tsika zany rehefa mino an' Jesosy tsy tonga any amin'ny elo zany fa tsy maintsy tonga any an-danitra saty zay hoe, ary zay mino izy de ahoana tsy ho elohina, fa raha tsy mino de fa voaheloka raha teo. Ka zay ny ilana finoana, ny finoana de io filana sitraka amin'Andriamanitra. Rehefa manao asa tsika aza mila sitraka aman'olona zany, fa aloha amin'Andriamanitra mila sitraka saty zay, de aza hotsika sitraka avy amin'Andriamanitra de ny finoana. Raha tsy amin'ny finoana ozy izy de tsisy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Fa zay mino azy de mila mino aloha fa misy Andriamanitra ary-pamaly soa zay rehetra mazoto mitady azy, ka zay mitady an' Jesosy rehetrarehetra de mahazo valo soa amin'ny daholo satria zay manatona ao izy tsy mba misy ho laviko mihitsiny. Zay no fanontaniana. Eny tompoko. Maheno tao ve tsika voalohany aloha de miarahaba anareo pasteur Amva tonga soa ty Antananarivo, efa nanao tafika masina tany aminareo tany Antsapanana ny tenako angamba raha taditinareo, de tamin'izay nanao asa zay nisy demoniaka be zay tao amindrareo tao, de zay moa tamin'izay nanao tafika masina de za misy nandray an'le demoniaka, ny tanany io mihetsiketsika be misy albadira, de pasteur Tato ny teny hoe mitandremo amin'io fa enjakenjany io izy zany efa tena mandinika ana mijery ambony ambany mihitsy le demoniaka, de pasteur Tato moa zany teny hoe mitandremo amin'io fa aza de manakaiky be de natorotorony teo moa zany zay, de natao ny asa tamy de ndroana devoly izy ny avy eo,
de mba lefilefy le demoniaka. Ny zavatra tiango anontaniana dia zao, araka le fampianarana teo zany hoe aza matahotra de aza kify de aza miambaamba azy de aza miatsaohatra de mitoetra aminao ny finoana amin'izay fotoana izay. Ny demoniaka mba hitako hoe mba eo ihany, tsy hoe eo ihany zany fa hoe tsisy atahorany tsy mankivy ohatry zany na ny asan'ny olona mpanana asany devoly eo ohatry zany rehefa iasana tsy manino, fa eo amin'le mpamosavy ty ohatra amin'ny tonga de ataoko direkta le fanontaniako zany, mianatra tsika eto masy fa azaho ianatsiny ahako, fa zay zany zavatra mba nanontaniako tamin'ny namako. Nisy fotoana zay nanao tafika masina tany ambony emba de za rery natory tao anaty tomobile de le mpiaraka amiko etraretra reny any amin'ny fiangonana daholo izy matory za rery ny ao anaty tomobile de niteny zareo tamin'ny maraina hoe feno mpamosavy hono nanodidina n'le tomobile natorizako tao, za tsy manam-po ninninona, za alohan'ny atory mira-pivavahana de mandroaka devoly de tsy mahino an'izany, fezaka mivavaka ako de restory tao ako ny avy eo. Fa mifanontaniako miperako amin'ny resaka mpamosavy, ny mpamosavy matsy resaka nisy namana ny resaka tampoka tsy mbo mandeha rery zany, zay de tenen'le namako, fa rehefa hoe hiady amin'ny mpamosavy io zany tsy mba anankiray ny ady amiko, za tsy atahotra mihitsy zany ohatra ka ifaninamiko, fa izy eo tonga de anakiroa anankitelo ndray potra avy any. Inona zany pastera mba ho ataoko amin'izay? Saotra tompoka. Mpamosavy zany de ny devoly ambany grady indrindra, misy grady ny devoly fa mpamosavy devoly ambany grady indrindra. Rehefa matanjy atsaina fotsiny ianao na de tsy mivavaka aza de resy ny mpamosavy ao ve. Raha vao maty ny tomobile misy devoly, misy ody zany nataon'le mpamosavy ao de ampiasao le fahefana, ampiasao le hery amin'ny anaran'i Jesosy, miala ny devoly anatiny dory amin'ny afimason'i Jehovah maimaimay vita, tsisy dikany zany. Tsy maninona riavana zany zavatra zany ody zany ohatrany tsisy dikany zany, tsisy valeurany zany, tsisy dikany ho an'ny olona manana ny Jesosy. Fa raha tsisy Jesosy kosa matahora fa ny fahefan'ny Satana mbola tsy nesorina taminy ao fa ho antsika mandray an'i Jesosy kosa dia maresy an'ny Satana. Ny devoliny ohatran'ny bilidog banga riavany, alika bangaridana. Ianao vao mahita azy de vao mahita ny abeany de ozy ianao lany ny bilidog be io, fa tsisy nify io na manaikitra azy. Ary ny fomba fidirany devoly mampiorooro aloha, de rehefa miorooro anao de ataonao anatin'ny fonao le herin'le devoly, de na de tsy misy devoly aza de tonga ho azy satria lasa misy varavarana idirany. Tsy mba matahotra an'izany. Zao no teneniko amin'le mpiandry, pastera piomana voany voakanina pastera fa ohatran'izao ndana mibebaka hoa de fa manino tsy nivavaka zay noho ny ninan-kanina. Azontsika ve le izy? Nisy fotoana amin'ny toerana anankiray mpanao ody be le olona niranay, de le namako miteneniko foana satria ny tombony manompo an'i Jesosy ampahafantarin'i Jesosy mialoha foana ny zavatra miseho. De Jesosy io misy ody le sakafo de fa fantatra de mihaino ny feon'ny fanahintsika de mamaly eo hoany fa tsy maninona. Fa tao anatin'izay kosa nandroaka devoly nataoko en'le olona mihitsy nivavaka sotra Jesosy amin'izao sakafo zao. Hamasino ho tonga hery sy tanjaka ary fahasalamana. Ninina asan'ny devoly Satana zay lalovany zao sakafo zao de didiko amin'ny anaran'i Jesosy, doroko amin'ny afimason'i Jehovah may tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'izao sakafo zao. De le namako ry mahita an'izy zao nataony tapatenda hony le izy rehefa nanontany an'le fanahy hoe azo hoanina anehoany voninahiny, tena nroako tamin'ny anarana fa mandroaka devoly kosa anao aloha izy atao vienin'ireo mivandravandra daholo ny olona nanao an'le ody teo, za mandroaka devoly ihany voaroaka le devoly. Masino Jesosy
ho tonga hery sy tanjaka ary fahasalamana. Dia tahaka misotro ny ranao no mihinana ny nofinao dia nihinana somatsara tsy naninona riavana. Fa manao fananina kosa tsy azo atao sao dia maka fanan'Andriamanitra. Fa raha miteny ny soratra masina na dia misotro zava-mahafaty aza dia tsy mampaninona azy, dia efa hitanao pozona zao dia mbola isotroana ihany, zay ny atao hoe mamono tena na maka fanan'Andriamanitra. Fa araha foana ny toromarika avy amin'ny fanahy masina. Ao ve? Fa raha mpamosavy zany tsy tokony atahorana n'izany. Raha vao misy mpamosavy dia misy devoly zany ao anatin'ny lohan'iny olona iny. Amin'iny olona iny hoentin'ny devoly izy. Dia ianao kosa miaraka amin'ny Jesosy manana fonenan'ireny mpamosavy ireny. Dia hoentao mibavaka izy ahafao izy ataovy namana izy mba ahafahanao mitory an'i Jesosy azy. Ao azy dia resiny mpamosavy. Rehefa Jesosy ny ao anatin'ny olona, tsy sahana mpamosavy manatona anao ao. Satria ohatrany faritra mena ianao ao anatrehany, satria ahoana ozy Jesosy? Ny anjelin'i Jehova mitoby manodidina izay matahotra azy ka hamonjy azy. Rehefa manana fatahoran'Andriamanitra ny olona, tsisy mpamosavy manelingilina azy zany ao. Sa tsy zay? Raha ankasitrahan'Andriamanitra ny alehan'ny olona na ny fahavalony aza ampihavaniny aminy. Mazava vily izy teo. Menina pasteur Lalaina. Eny tompoko, miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy miresaka amin'izany mpamosavy zany dia anisany somary miverina kely ato amin'ilay fampianarana izy mivady teo satria mahafinaritra ilay izy. Raha vao tsy tafaray amin'Andriamanitra ny finoantsika dia zéro. Inona? Zéro. Tena za tena miteny mihitsy hoe raha tsy tsapanao hoe tena Jesosy ilay velona ao anatinao mandiny tena. Ny antony dia zao any ambanivohitra anay ihany dia tsy maintsy mifoha amin'ny ray maraina ianao raha te ho tonga amin'ny 5 sasany eto Antananarivo. Dia rehefa tonga izay fotoan'izay amin'ny 2 sasany mifelana ao an-trano dia nanisy revay andray andro. Tamin'ny 12 alina ny revay naneno amin'ny 12 alina latsaka kely teo za zany mieritreritra hoe le revay ka efa amin'ny 2 sasany, ay mbola vao andeha hipaika ny amin'ny 12 alina. Dia tonga dia taitra. Dia zao no nataoko tamin'ny Ramatoavadika hoe amin'ny 2 sasany ako diso androany aloha, androany atoandro dia niantso Andramatoa taty Antananarivo. Amin'ny 2 sasany maraina miala ty an-tanàna dia amanao rano fa andro rehefa tonga dia ataovy ny vary soa maraina. Amin'ny 2 sasany venao izy dia ialany. Dia za tena nanana finoko an'i Jesosy Jesosy ane nitondra anazy satria le lalana miala eo amin'ilay tanàna anay mbola misy losalo dia misy renirano be. Fa teneniko anareo fa hariva mivavaka Jesosy mametraka indray sahady ny fotoana rehetrarehetra amin'ity alina manginy ity sy ny diako rapitsy maraina. Satria tsy maintsy amonjy aty amin'ny 5 sasany maraina satria ampitandrona ny alahady andro sabotsy arivo io. Fa teneniko anareo tamin'izany fotoana izany natao revay amin'ny 2 sasany jereko satria le masoko tsy dia tena nahita satria ny andro efa maizimaizina. Aila izy lasa revay amin'ny 12 alina latsaka. Dia zay manana alika ao an-tanànao. Dia rehefa tonga le alika anankiray ao an-tranona io ambanivohitra io dia tsy hitahita akory fa manaraka voarianao le dala zany. Dia merika ohatran'izao eny an-dalana. Dia jereko dia tonga toy izy andana moa dia ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy ndana miverina. Lasa izy miverina. Midina amin'ilay toetra amin'izay toetra fidinana be eo aminay. Raha hitanareo tsara zany Ambotseheny dia vola 100. Ao anelanelany ao zany losa zany. Fa tenenina anao fa vao niala teo an-trano dia zao no nataoko. Jesosy fantatrao ny zavatra hitrangany alohany. Dia za mpanomponao matoky ianao fa na inona mitranga ao aloha ao amin'ny lalanao za tsy ala aminao zany hoe
vita ny vavaka tao anatiny tamin'ny folo sasany alina dia natory a dia efa godogodogodo izy ao amin'ilay trano ao aminay ao godogodogodogodo le mpamosavy io a dia jereko enoko dia godozy izy mitsambikina ao antsinanina tranonay ao dia jereko ohatran'io izy hoe efa fotoana kely sisa zany le andehanako naneno amin'izay ty raivay afaka kelikely natory kely fotsiny a ny kanjo aingana satria efa miroso sasany amin'ny telo latsaka le fiara mandeha lasa nandeha tenenko anareo fa iny za mandeha amin'ny lalana iny dia mamitondra torsa anankiroa tena mazava napretika le torsa ray maty le torsa Jesosy fa inona ary ty zavatra ty maty le torsa nalaiko to le telefona be anankiray misy torsa be jereko pitsirika ohatr'izao fa tsy nirehatra le izy piretiko le torsa tsy nirehatra dia lasa amin'izay a nanaraka an'le valava le toerana kely misy beton kely ny lalana fary be dia rehefa tonga teo amin'le fary teo a iny amin'izay raneny a britana nanao zipo sarakorako volo zako a nijanona kely ohatran'izao a Jesosy io za tena tsy naninona mihitsy a izy lasa nanaraka tatatra niakatra za kosa lasa nandeha moramora hiakatra ny amin'iny Ambotseno iny rehefa tonga ny akaikin'le fiara vao misy zavatra miteny eo amin'ny sofika ao hoe ho ampahafantariko aminao amin'izay a fa ato anatinao a tany voatsaroko hoe niorona kely ny totoako ny tiako tenenina aminao hoe raha ohatra mampisalasalanao le niantsony Jesosy aminao aleo tsy misy aleo tsy maninona aleo tsy misy aleo ianao tsy mpiandry aleo ianao olona teo anivon'izao tontolo izao toy izay ianao manana an' Jesosy ianao mpiandry mpanompon'Andriamanitra ianao kanefa mbola matahotra tsy tanteraka aminao zany le teny mpahefanaraka le niteneny reto ray aman-dreny reto sitrany marary dia atsangany maty diovony boka raha tsy natanteraka ianao io anery havana fanoharana ny tenenin' Jesosy na dia fahefana azy amoaka demonia amin'ny anarako izy dia ho sitrana ireny fa le mpamosavy ve tsy demonia ve le mpamosavy mifanena amin'ny pastera dia voly izy sa tsy dia voly dia voly le izy fa naninona izy ny lasa fa tsy nitolominy teo pastera satria nisy inona zany tao anatin'ny pastera nisy Andriamanitra tao ny tiako hampahirezana anao androany hoe eritrereto tsara aloha le lalana nidiavinao tany amin'le fototra nelinganao eritrereto tsara aloha le nalatsany tavoninao tany akiboneny fa matoa ianao mbola misy fatahorana mbola misy miaohatra kely eo anatinao ao dia tadidio tsara fa mandehana aloha mibebaka raha isiko hoe le teo le zavatra nitenen'izy izy mivady teo fa ampianarana sady mahafinaritra eo amin'le dinidinika ozy ny tena atao inona tena fototra tsara fa za miteny aminareo fa be dia be mihitsy ny mpiandro tompoko manao ny asan'Andriamanitra amin'ity ara-nofony ity misy mpanompon'Andriamanitra tena efa tena hoe liana mihitsy izy misy mpanompon'Andriamanitra efa tena hoe liana mihitsy izy hoe tonga ny mpiandry fa amin'ny feo an'Andriamanitra ny akamaroan'ny mpanompon'Andriamanitra fa misy mpanompon'Andriamanitra ray tena maninganao ibebaka ve ianao sa tsy ibebaka rehefa tsy ibebaka ianao dia andeha zay mety zany sa tsy mety angakangana fa maika andeha zay fa sy ianao ny andrasany eto zany ny ataontsika mpanompon'Andriamanitra azagaga raha ohatra imezan'izao tontolo izao tsy tanteraka mihitsy io tem-pahefana io hoe sitrany marary atsangany maty diovony boka efa nazo maimaim-poana ianareo manomeza maimaim-poana lainga ny devoly zany fa mandehana mihitsy aloha miverina any amin'le fototra ny atongavanao teto ambonin'ny tany inavy ny zavatra nampalahelo an'Andriamanitra fa ndraindray moditsika tsy hity reny satria aninontsika androany anapaka ozintsika androany sotra tompoko misaotra ny pastera Lalaina amin'izay fampianarana nentin'izay fa mitenana kely fotsiny amin'izay voambarako teo satria fa tena kely dia kely ny lerantsika dia hifarana zao fotoana izao
voalohany indrindra ny teny pastera lalaina teo zao hoe le resaka tahotra zao ny voalaza sotra masiny aza matahotra fa ombanao a rehefa matahotra zany dina zavatra misy tsy omban'Andriamanitra zay fotsiny aza matahotra fa ombanao a vao matahotra ianao dia tsy misy fomban'Andriamanitra satria tsy matoky ny herin'Andriamanitra sy ny falebiazany dia manarak'izay a ny fototra andresantsika ny asan'ny devoly a famitenana fohy teo dia ny finoana tompoko zay ihany ny fototra andresantsika ny asan'ny devoly a ny fototra afahantsika mandresy amin'ny zavatra rehetra zay eo anatrehany ady atrehantsika dia zay finoana zay a ka ampioren tsara amin' Jesosy ny finoana fa raha tena mino ianao ka matoky ny herin'Andriamanitra dia mahita ny voninahiny a hatrany hatrany dia ataoko entre parenthèse kely rehefa ao anatinao ny finoana rehefa tena tsapanao fa tafaray amin' Jesosy ianao a dia tena tsy tokony atahotra ianao fa rehefa mbola tsapanao hoe mbola tena tsy eo tsara zany a ka raha misy demoniaka eo a aleo miataka kely ihany aloha sady zay velony fa rehefa tena hitanao hoe tena ato ranga Jesosy tena matoky a fa tena hiaraka hiasa amiko eo Jesosy dia aza matahotra miatrika an'io fa omban'Andriamanitra ianao fa rehefa mbola misy tahotra sy fanahina sy tebiteby ao anatinao a ndana aloha miverina mihitsy aloha mibebaka dia tena hoe miorina tsara amin'le fatokinan'Andriamanitra dia hitanao fa mivoaka mpandresy ianao ao anatin'izay vetivetika fotsiny vaovao mahafaly be a mitsangana kely madame Lao zafady indrindra izy a dia mpiandry tany amin'ny fiangonana Rahavavy no ny fandrenesany ny zavatra misy eto dia resy lahatra izy zany ary vavaka amintsika dia noho ny amin'ny tsy fahalalany kely moa dia fananao akanjo sady izy a dia zay nefa nyteny aloha raisy tanana aloha dia ampianarina vonona zany izy araka hivavaka amintsika ho voninahitr'Andriamanitra ray sotra tompoko sotra ny eny dia araky ny lalantsika nefa tsy maintsy mbola ampianarina izy dia raisy tanana aloha izy a dia zay izy a vao afaka miara-miasa amintsika zany a dia raisika ampitiavana zany satria Andriamanitra moa ny teneny afantarina fa mpianatra ianareo dia raha mifankaty zay moatra ny somary ny fampijery kely ihany teo hoe nama miaraka aminareo ve izy sa dia teo a fa ka izy zany namana vaovao mihitsy a zava-dehibe zany dia mianatra izy a dia raisy tanana dia afaka manao fanamina FPVM mino fa mazavatra any amin'ny Facebook tsika any zany satria tsy maintsy andehibe mantsy zao ny commentaire an'iny na resaka fitenenana avy hatrany rehefa avy eo a sao dia miantona eo ny tendako rehefa avy eo a tsy hitanareo tsony ary vao miantona ny tendako ho azonareo ny tiako lazaina dia aloha tonga dia alafaka amelo fa tena za zany a matao hoe tompona ndraiketo mifona aminareo raha sendra nisy inona moa zany tena za miteny hoe lasa tsisy miditra amin'ny saiko tsony le zavatra resahako a fa dia mifona aminareo a raha sendra nisy zavatra mifangaro mamela avy aloha ianareo aloha e mamela avy ianareo aloha e zay vao azoko ny haiko fa misaotra ny Jesosy saotra ny eny amin'ny fandaminana dia mino fa tsy alahelo ianao dia misaotra antsika rehetrarehetra mazava zay ny resaka mazava zay ny resaka saotra tompoka na aloha no mazava tsara ny resaka farany tena farany a rehefa miatrika ny ray aman-dreny tato zao teo le nyteny hoe nisy mpanosavy ny tao nefa tsy hitako akory zara natory tsara dia satria ianao efa mivavaka alohany atory narovan'i Jesosy ianao tsy nataony taitra akory ny torimasonao fa rehefa fantatr' reny ny adversera dia efa mora be ny adivana aminy a ampiasaony angady sy ny arina zay efa fantatsika n'le fomba fiaditsika dia roy ny devoly dia andositra anareo sady zay velony tsindriko elo amin'ny resaka finoana zay ihany amin'ny faritra misy anay ihany atsapanana zao a manorina fiangonana ngeza be tena naorina tamin'ny finoana zany a fa mbola tsy vita aloha izy fa eo an-dalana dia ny alavan'le fiangonana natao ao a 430 metatra ny lavany a 12 metatra ny sakany misy balkony ao anatiny a andalam-panaovana anazy mihitsy tamin'izay nanomboka nanorina an'izany tena hoe tao amin'ny vahoaka an'Andriamanitra amin'ny biro-piangonana andao rangao aorina amin'ny finoana fa tsika eto mena amin'ny finoana dia tapa-kevitra hoe andao tamin'izany a tsy hanonona hoe ohatrina mibidy teo am-pelatananay fa ny fantatra hoe tao anatin'izany a ny teny fanefa noentinay nainga tamin'izany dia hoe kely ny andohana fa lehibe ny hafarana zay ny teny fanefa noentinay nainga tamin'izany fanorenana zany ary ny fantatray dia nihirahirana ao dia hoe manana sponsor matanjaka be tsika dia Jesosy Kristy a le sponsor matanjaka be a dia amariny mihitsy ao misy mpanompon'Andriamanitra raha izay nijoro vavolombelona tao am-piangonana dia zao fijoroana vavolombelona ny aninay pasteur a rehefa nijoro vavolombelona misy tao am-piangonana toy izy ny atraminy andraisanay an'i Jesosy ny fitahian'Andriamanitra ny fiainanay
ny eo tsy lany ny eo tonga ihany. De lasa teninay eo matetika rehefa manao tatitra arabolany ao amin'ny trésorerie amin'ny fananganana de tena zay le hoe ny eo tsy lany ny eo tonga ihany, zany hoe mbola tsy lany le eo am-pelantanana de efa manome foana Jesosy, manome foana. Zay angatahana vavaka amintsika rehetrarehetra ny avy tany zany soamatsara fa tena orona amin'ny finoana zany ry havana fa hatreto aloha Jesosy mbola tsy namela rery fa ny eo tsy lany ny eo tonga ihany, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Zay tsangana am'izay finoana moa manana fanjakana tsy azo ampiororontsika. Rehefa misy devoly le olona na ampilalao devoly de mifaly tsy maintsy resinao satria ngeza Jesosy ao anatintsika. Ataovy ngeza be Jesosy ao anatinao tsy misy devoly tafajanonao anoloanao zany satria Jesosy niady fa itsika ny mangina. Any aminay ihany de ny mpanompo Satana matahotra ny mpanompon'Andriamanitra. Tsy le mpanompon'Andriamanitra ny atahorany fa le Jesosy ao anatiny. De zareo ndray aza lasa miaro mifampiresaka, aza mikitikitika an'ireo FPVM reo fa te ho potikitsika fa aloha miavana aminy de efa hoentinay ambavaka, efa misy tafiditra ao ny dadarabe, efa misy mpamosavy efa tafiditra ao, efa misy mpitazaka lanoro efa mivavaka ao. Zany ne ny mission ampanaoviny Jesosy atsika. Zay ny teneko hoe rehefa fantatrao mpamosavy le olona ataovy namana fa tsy manao ny fombany aloha zavatsara ny resaka, tsy manao ny fombany fa ny tanjony anao hoe ahoana ny amonjena n'ity fanahin'ity olo ty, manana fonena azy de vitanao mivavaka ho azy mitondra azy. Raha misy mpiandro rotsika amin'ny rehefa mitondra mbavaka tsika de fantatsika ry misy mpamosavy ao am-piangonana. Rehefa mandroaka devoly à distance iny tandry fio tandry fio reny tsy mety ametra tanana tandry fio amin'ny alina anao mifo maraina tena manana mihitsy ny etaeta hoe te hamonjy an'iny olona iny fa tsy ahilikiliky mpamosavy fantandre moa tsy riavana voafatotra izy de ny zavatra ratsy lasa ataony tsara, tsy mahafantatra izy fa ambara ho azy Jesosy, ampafantaro azy ny fitiavan'i Jesosy de asehoy ny herin'i Jesosy de ho babotsika ny olona hanompo an'i Jesosy mba ho tiany ho vonjena avokoa. Ka ny zavatra nitsindrina teo manko de hoe finoana, ahoana ny azahoana fanoana de ny fankazaranao amin'i Jesosy araka ny voateny teo fahamasinana zany. Rehefa manam-pahamasinana tsika, rehefa manana fo madio tsika tamana ao anatintsika Jesosy dia mandeha ho azy fotsiny io. Apetrao ny fantaniana. Afaka maketo. Misy fanontaniana ohatr' zao misy zavatra niseho ohatr' zao devoly moa nalaina baraka. Za zany manana namana de le namako io manana namana zany ako de le namako efa mpanompon'Andriamanitra any amin'ny fiangonana Ravavy moa zany, tsy de tiako le manana Facebook le izy. De izy io efa malaza hoe mpamosavy, de rehefa hoe malaza mpamosavy le izy de efa fantatra moa zany. De nisy fotoana amin'ny ray maraina mifo de mivavaka, de za rehefa avy mivavaka de tonga de le olona naseho an' Jesosy anazy. Za zany tsy nino hoe mpamosavy le olona tamin'io tena tsy nino fa ny olona miteny hoe mpamosavy io fa nagaga ana tena nampifantaro Jesosy tena ampifantaro anaro fa mpamosavy olona io. De avy mivavaka de naseho an' Jesosy de tonga de le olona ohatrany hoe teo am'varavaranay tonga de hitako zany hoe io olona io na ny fomba firandranao vola sy ny akanjony tonga de vita de tonga ny maraina de mifanena tamiko izy de ozy Jesosy tena marina de zao tsy salama moa izy am'izao, tsy salama izy fa ohatrany hoe voany avy zay de misy fotoana zany ohatrany hoe mamangy foana Jesosy hoe andeha te hitsidika ana, ohatrany hoe misy etaeta zany ao anatiko hoe te hitsidika anazy te hitsidika anazy de nefa mahagaga ana ao anatin'le fotoana hitsidiana anazy zany misy mpanompon'Andriamanitra moa avy any amin'ny fiangonana Ravavy hoe hiasa aminy de izy tsy mety esana,
tsy mety esaly ao de zany efa manana etaeta hoe amin'ny antsomy paster hoe alay namana izy moa zany efa hoe namana fa misy fotoana tratrariko ihany iny masony iny rehefa mijery azy de manatratra le masony am'le fanasy ao anaty tiako tenenina zany fanontaniana apetraka hoe za te hitsidika azy de te-ana pahery azy amin'ny zavatra misy rehetrarehetra de zay tompoko ny tiako anontaniana hoe mety aminay ve le hitsidiana azy metrahana le tokony aminatsika fombatsika FPVM na inona fanompona taony na mpamosavy izy na inona izy na inona mila famonjena ny fanahany io ny andehanantsika de ho amin'izao tontolo zao mitady ny ondro veritsika manana fomba fiasa be deabe tsika FPVM misy ny atao hoe vavaka à distance afaka ataonao à distance rehefa tsy mety izy le devoly mihitsiny mahatonga anazy tsy mety fa teo afaka io olo io fa poteo à distance le devoly mamatotra azy vangio izy itondra fanomezana izy aza mena sakafo sao de mailo fa mba zavatra mena anazy hoe tirangamba misy fanampiana am'izao anao marary zao mety ve hivavaka ho anao de ampiseho fa manam-pitiavana azy ianao resy lahatra foana io rehefa Jesosy mamangy an'io tsy arova fa nahitory takin'inony tsika rehefa tsy Jesosy mamangy ny olona anankiray tsy miova zany io zany mahatonga ny soratra masina miteny hoe izay tsy misy manay manantona raha tsy efa nytomin'ny ray zay ny an-danitra ka matoa hitanao fa mpamosavy le olona nasehon'i Jesosy ianao de ianao zany ataon'Andriamanitra fitaovana amany fatorany satria misy zana-briky mifatotra ny io de misy raha ilan'ny tompo an'io de ianao zany ny fitaovana de manana fitiavana maka mihitsy ny plasiny hoe raha mbaza moa zany ny mpamosavy de ahoana fa ny mpamosavy ny ry havany aza vaiko kely le momba mpamosavy tsy tompony tenany io mpamosavy io ary tsy fanan'iny io fa ndraindray pacte nataon'ny razambe an-tany leson'ny mpiandro moa zany ndraindraindray izy mpanao fanafody ohatra hoe vao marary izy amin'ny androny tsy fahalalana de makany amin'ny dadarabe de ndraindray ody kibony nalehany any ody mampivocal no ny azony ohatra manao fandriry barotra zao manao ody fitia de mivocal reny olo reny fa tsy tompony tenany izy hoentin'le ody fotsiny izy ao an-trano izy satria zay fa nanao dinidinika mpamosavy be deabe ny mpamosavy tany afaka de hoentin'le ody izy ohatra hoe matory izy amin'ny alina de efa tonga le fanahy mibatana azy ao de manala ny fanaminy izy manala an'le akanjony izy de lasa izy mivoaka ny olona miesona be ao an-trano vitany nataony any miditra ao an-trano izy manao an'le akanjony teo hoe mpijama indray de matory izy de mifoy izy maraina ohatra ny olona normal fa ny akabetsahan'ny mpamosavy raha tsy efa ambony grade be izy tsy fantany mampamosavy azy fa zay ny ilana mpanompon'Andriamanitra ataon'i Jesosy fitaovana anafaka ny reny olo reny fa tsy azo ilikiliky reny amin'ny azao misy mpamosavy tsy efa 5 ny nanodidina tany afaka daholo satria tsy fantany na izy aza ny tsy mahafantatra fa rehefa mahafantatra anao hainao ny mpamosavy tsy mahazo miteny an'izany torian'olona amin'izany de migadra fa manana fahendrena foana ao anatin'le satria ara-panahy zany za zao tenen'ny olona hoe ianao zao nefa tsy fantatro mila tsy ampafantarina azy fa manana fahendrena rehefa maninona rehefa manao an'le izy fa fomba tsika zany zay nizaniza mifatotra any afaka vangina daholo fiarahamonina ane zany itsika tsy afaka miara amin'ny fiarahamonina ninninona tokom-pinony rehefa marary afaka vangina satria fitiavana ane zany fa tsy hoe ankalana le olona rehefa tsy mitovy finoana amitsika fa fitiavana de anjaranao manambarany Jesosy eo aminy mazava ve le valopantany anapikely an'izay tsika mpiandry indrindrandrindra de ny fidianan'Andriamanitra atsika ry havana de amany mifatotra ary ampiverina ny olona mizotra amin'ny lalan'ny fahaverezana hiverina ny amin'ny lalan'ny famonjena ka raha ao anatin'izay famatorana mahazo anazy zay ny olona anankiray tsarofa ny olona mifatotra tsy afaka mamaha ny tenany fa mila mpamahy izy de zasy anao le fitaovana ampiasain'Andriamanitra anatanteraka an'izay raha ny raha vavy teo zao raha mifandraisako anazy de matona seho an' Jesosy anao le izy de enao mihitsy ny tian'Andriamanitra ho fitaovana tena hoe anetry tena hitondra ny olona io atao ve lasa ny ivelan'ny vala izy de enao ny apiditra anazy ao anatin'ny vala zavatra misy zay rehefa mandray olona manao dindika de tena fantatra hoe ty olona ty tena mivocal
fa tena jamais zay miteny ny olo ianao anie zao hoe fa any amin'ny Jesosy inona Jesosy ny atao amin'ity olony ity de tena mamety tolotsaina Andriamanitra mamety tolotsaina Jesosy hoe zao ny atao de na manao délivrance aminazy ary zay eo amin'le zay le anonona le fanampansavy fa tsy ataona ny olona io zany hoe miala fanampansavy satria ho tafitoana io fa manina zany ataonao hoe mpansavy nefa izy tsy malala kory hoe manao an'izany izy fa ianao vanginy fanahy masina hoe io olona io zay mahatonga antsika le mila hoe mila fahamasinana mila tafaray amin'i Jesosy ka rehefa manao dinidinika ianao rehefa tafaray amin'i Jesosy mampafantatra ny zavatra tsy fantatry ny olona anao le fanan'Andriamanitra ao anatinao ary zavatra tsy fantatry ny olona io hoe zay izy fa ianao ampahafantarin'Andriamanitra manokana de asiana fahendrena ny fomba fiasana amin'izay olona zay de rehefa miasa amin'le olona zay efa be dia be ny afaka ary hatramin'izao tsy fantatry olona io hoe nisy an'izany fa izy fotsiny mitantara teoriana hoe za taloha pasteur ohatrohatr'izao ny zavatra nahazo ana fa za zao hatramin'ny sana tamiko efa ohatr'izao zao mifenako ary tsika le izy de rehefa manonona an'le devoly zay ohatra fotsiny hoe misy mpivady anankiroa miaraka iasana mifanakaiky eo de vanginy fanahy masina hoe le anankiray io mijangajanga be de mandroaka devoly zay satria tsy maintsy hoen'le anankiray etsy le devoly roana izy hoentina amin'ny fahendrena le izy eo amin'le manonona amin'izay zay le fanajanga fa any anatin'ny sainazy zay manao anazy fa tsy ataona hen'ny olo io na hen'le raha eo akaikiny fa miala foana le devoly satria zay le mahafana anazy hen'le devoly foana io na tsy tenenina mafy ary satria raha iteny mafy io zay hiady mivady ireo tonga any an-trano vao mainy tombo amin'ny problème le olona de hoentina amin'ny fahendrena ohatry zay fa nefa afaka le olona tena ianao zany rehefa vita le asa mandeha ny asa mety mandritra ny 3 andro ianao ihany mahafantatra arakaraka an'izay ampahafantarin'i Jesosy ianao eo fa tena afaka le olona voafantatry ny fanahany fahasaviana zay tsy fantany akory araka ny teny pasteur teo rehefa tena avolety izy de fantany amin'izay hoe za teny vocal fa rehefa le mbola araka ny teny ambany grady indrindra ny mpansavy tsy fantany zany io fa voafantatry io zay tsy fantany akory hoe mandeha izy fa ianao le nataon'Andriamanitra fitaovana ampahafantariny anazy de ataonao le asa de fantatsika fotsiny hoe io Andriamanitra io magaga mahay zavatra rehetra manafaka amin'ny fatorana rehetra ary ny amaranako azy de zao hoe ny Andriamanitra ivavahantsika de Andriamanitra tsy mpanamboatra fa mpamorona zany hoe afaka mamorona zavatra vaovao eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray izy ka na efa nansavy ary io ay ny mahamadika ny olona asa mpanompon'Andriamanitra mafana foa olona afaka ao anatin'izay ka raha ianao koa tonga eto androany mety hoe misy zavatra tena manahira-tsainanao zavatra mamatotra anao de zao ny Andriamanitra ivavahantsika hozy ateo mpamorona fa tsy mpanamboatra mahay mamorona fiainana vaovao anao izy mahay mamorona fo vaovao anao izy mahay mamorona finoana vaovao anao izy mahay mamorona fanantenana vaovao anao izy raha manaika ianao ny anao an'ny sitrapony fa zay manao an'ny sitrapon'Andriamanitra ihany zany maritra mandrakizay mandova ny fiainana mandrakizay fa na ivavaka ary ny atsika rehefa manao zavatra fanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra tonga ny an-danitra sa tsy tonga fa zay manao an'ny sitrapon'Andriamanitra ihany araka voalazan'ny soratra masina de rehefa mampafantatra Andriamanitra hoe ty ny sitrapoko ty ny lalana ka izoro de zay rehetra manao an'ny sitrapon'Andriamanitra ry havana ka matoky sy mino ny herin'Andriamanitra mahazo ny lanitra ianao mivako ny olonao hoe te ambonin'ny tany mandrisy amin'ny ady rehetra atrehanao voninahitra ho azy rery ihany saotra tomboka metehaka ho anazy mivady eny amin'izay farimbonan'izay eny ary tapitra moa ny tapany faharoa zany ny rahana tamin'izy mivady fampianarana satria sagany an-tanana am'izay le ho tapahana oziny de efa nitondra taratasy mbola vahoaka be ireo ary mpiandry mbola noho izany mbola etsika tsara mampafantatra antsika moa zany mpamosavy ara miova foa maître kung fu raha lasa pasteur izy moa zany maître kung fu de lasa pasteur fa za mihitsy izy de zay mahatonga za mihitsy izy fa tsy hoe za manany any akory maître kung fu io lasa pasteur de zay fahaizan'Andriamanitra izy zay le Andriamanitra raha miasa sisy mahasakany zany de zay ka hita kely tam'izay resaka kung fu zay moa fa somary efa tapitra ihany ny fotoana aloha ny amin'ny Facebook misy manokana ve mahakasika ana kung fu eto te hiresaka amin'ny pasteur atsangano ny tanany sendra iny misy atsangano ambony ray roa telo de tsara efatra de pasteur afaka midinika aminazy ianareo mahakasika ny nanao ara-martiaux rehetrarehetra
de miresaka aminahy fa izy nanao ara-marsio arak'izay mametre kung fu zay de ameny anareo inona avy a ny zavatra tokony elana sy tapahana raha manana teny fohy ambara am'izay kosa aloha pasteur fa ohatrany ararotina eto ianao pasteur le endrika eo mantsy tonga de manambara mihitsy hoe misy zavatra ny hafa natao aloha to fa sa olom-baovao ianao eo pasteur vetivetika de avy eo sady tapahana am'izay ny Facebook. Rehefa tafiditra ao anatintsika ny fanahin'Andriamanitra dia afaka tsika. Zay toeran'ny fanahin'Andriamanitra ny toerany fahafahana. Rehefa ao anatintsika ny fahamasinana dia misokatra ny masom-panahintsika dia le zavatra nankamaminao lasa marikoriko anao. Voalaza ny Isaia 5:5 hoe lozan'izay manao ny ratsy ho tsara, ny tsara no ratsy zay maizina mazava maizina, hitantsika iny. Dia tohizany amin'ny Korintiana 2:4 hoe raha miafina ny filazan'ny tsara dia hiafina amin'izay ho very zany zay najambainy ny andrinan'izao tontolo zao. Rehefa jambainy devolo ny masom-panahin'ny olona dia ny zavatra ratsy ataony tsara ary ny zavatra tsara ataony ratsy. Ka io miroso ara-panahintsika ary hoe te ho afaka amin'le izy tsy azo atao raha olona vonina ho any an-danitra tsy tokony manao an'izany satria mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ohatra fa itsika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drano nefa ny olona dakanao sy tifirinao totondry. En plus ianao manompo sampy lozan'izay miantehitra ny nofo no sandriny ka miala amin'ny Jehovah ny fony. Lasa sampy fiarovan-tena. Tsy misy mampitombo na resegondra ny andro iainantsika. Ary ny voalaza soratra masina tsy maharo ny habean'ny maramila, tsy voaharo ny habean'ny maramila ny mpanjaka. Fa itsika dia fantatsika fa ny anjelin'i Jehovah mitombo manodidina antsika. Tsy fiarovan-tena io. Fa raha fiarovan-tena io tsy voatafika zay ndray nandefa na mangin'Andriamanitra anazy zay. Olona anankienina nanambana basy anahy mielanelana angamba 7 metre fa tsisy nampiasana ny ara-marsio zay natao nandritry ny 2 taona mahery fa voambana basy dia tonga dia manangan-tanana. Azotsika vele izy teo amin'ny vangin'ny fanahy masina hoe raha voatifitra teo anao tonga dia very tany amin'ny elo. Ao ve tsy mavonjy atsika ny ara-marsio ry havana fa mavery any amin'ny elo. Zay angamba fanamarinana satria nanao ara-be dia be taloha tamin'ny androny tsy fahalalana. Nafinaritra zany be dia be ny mahafantatra fa saingy zao jamba teo aloha mahiratra ankehitriny nataoko daholo zao rehetrarehetra zao satria ny tanjona mafy be fotsiny fa tanjona makany amin'ny fahaverezana zany ry havana. Be dia be ny fahitana efa hitako. Taloha olona tena mafiloha tsy minomino an'izany fa nahita fahitana ry havana fa lalana mandeha any amin'ny fahaverezana zany. Fa ndao Jesosy fitiavana no hiaro atsika. Jesosy miteny hoe tiavo ny fahavalonao fa ny mpanao ara-marsio meo ny daka izy. Zany ve ny sitrapon'Andriamanitra? Tsy mitolona amin'ny nofo aman-dratsika fa ny fanaratsiny amin'ny rivotra. Ao ve ka raha dia tia nananana zay afaka manome torohevitra ara-baiboly satria atao anatin'ny baiboly misy an'izany rehetrarehetra zany dia ny tenin'Andriamanitra miteny didy vaovao nomeko anareo zay ny afantarany olona fa mpianatro anareo. Zany hoe ny olona manam-pitiavana ry havana tsy sa mamokona tontolo ho an'ny hafa zany. Sady zany ve raha vao manao an'izao ianao dia tsisy fitiavana fa le hoe ahoana rahalahy raha vao misy mila vanina dia atao me fitiavana izy fa misy inona rahalahy andao rangahy iresaka aloha dia milamina io. Zay manana fahalemem-panahy. Na misy manao ratsy anao io olona io tsy le olona ny ratsy fa le devoly ao anatiny fa natifirinao marikoriko anao zany rehetrarehetra zany dia ho afaka. Matoa manko ny olona mibebaka tsy mety afaka mbola ankamamin'ny le fahotana. Raha mbola ankamaminao ny fahotana na hibebaka 50 eo anao 100 na 200 tsy afaka zany io. Fa rehefa matsapa anao hoe tena tsy sitrapon'Andriamanitra tsony ty zavatra ty dia lasa marikoriko an'le fahotana ianao dia ndana mibebaka fa voavelany eloko ao.
fa raha mibebaka fotsiny eo nefa nkamaminao le fahotana tsy voavela eloko ianao fa be tsara velatsy eo anatrehan'Andriamanitra zay. Ny 034 17 973 80 34 17 973 80 zay manana ino moa ty ny RTL 033 12 090 71 na 033 11 728 22 pasteur vadiko zay 033 11 286 67 pasteur Vero 033 11 286 67 de 34 pasteur Vero 034 18 163 23 034 18 163 23 zay le pasteur Vero zay de mankasitraka atsika rehetrarehetra. Ny pasteur ny anaran'ny pasteur aloha zany de pasteur Yartina président synodaparitra Tomasina Atsimo zany. De reto averiko tononoko tsara fa tsy arakareo ny anazy 034 17 973 80 zay ny 34 any ary ny 33 033 12 090 71 zay de ny any vadiny ny andramatoa kosa 33 11 286 67 034 18 163 23 ny any pasteur Vero de misoratsika nahatra hatramin'ny farany radio Fiotazontso 105.6 FM farana treto mifandaratsika ny amin'ny tapany faharoty zay de raha vaviandray ny tapahana ozina sisa no mijanona daholo aloha satria mbola misy zavatra ataotsika any amin'ny farany ambony tsangana ivavaka tsika de pasteur ny avelantsika marana anazy ataotsika ny hera fa sivy amin'ny firana protestante. De raina iana rirader de raina Jesosy tompo de raina ny fanaiko de raina ifapany vavakisika misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny fampianarana zay nomenao anay tsirairay avy teo tery zao anatin'ny fonay zany mba ahitanay ny voninay trao satria efa nataonao manoatra noho ny mpandresy zay Jesosy ary fanjakana tsy azo ampirorohona no ataonao anatinay tsirairay avy ka ninina ady atrehany reto mpanomponao tsirairay avy matoky zay araka ny teninao hoe ataoko manoatra noho ny mpandresy mitondra-bavaka manokana an'izay tonga teto a Jesosy ataovy mba ho hitan'ny fahamarinana izy ireo ataovy mba ho isan'ny fahamarinana zao vavaka ataony zao Jesosy satria ny teninao de milaza tiako zay tia ary zay fatra-pitady ady ahita ataovy mahita ny voninahitrao avokoa ny tsirairay avy ary ataovy tafaray aminao Jesosy de mba ho fiainam-pahagagana ny fiainan'ny mpanomponao tsirairay avy ary ho fiainam-pandresena avokoa dia manoatra no mimpandresy araka ny teninao zay rehetra mahasoa azy kosa ka tsy voatononako teto Andriamanitry ny fafenony ianao ny ameno mibangy eraky ny tokantrano rehetrarehetra any ameno zavatsoa anazy ianao na ny ara-panana ny ara-ny nofo dia amariny mihitsy ny teninao hoe ataoko miavaka ny manompo sy ny tsy manompo misaotra Jesosy maraka ny fifaliana sy firaisampo sainanay teto kosa de mafaly anay manambatra le vavaka nampianarinao fa izay manao hoe
rainay zay ny an-danitra ho masina ny eny anaranao ho tonga ny mifanjakanao atao any sitraponao ity an-tany takiny eny an-danitra meo anay nizy anina sahaza ao anay ary mamelany eloko ay tahaka namelanay zay meloko taminay mitondra anay amin'ny fakapana manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay raisiny tsy hodrano zay tononona amin'ny anaran'i Jesosy aza matahotra hoe ny tompo fa mpanompoko anao zay efa nivodiko tsy mba ho ariko ary indro aomba anao mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo zao ary androso anoloanao andravina amin'ny kitontaona rehetra amin'ny fiainanao atolotra anao kosa Jesosy ny dera nihaja ny voninahitra anao hatramin'ny taloha ary mbola anao mandrakizay amen. Ry Jesosy atanjao mpanolo tenanao miangavy mitalao io teneno vokare o tena tao mikambana zay mikambana anifoko alala o diovy o tempolina reo tena tao zay mikambana mina kambana anifoko alala diovy o tempolina zany tokony tononkira-pananay Jesosy ataovy tena tao zay mba hikambana aminao dia ny fonay alalao mba ho tena tempolinao ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina voninahitra ny eo an'Andriamanitra irirany aleloia masina 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 Jehova tompony maro eniky ny voninahy ny tany rehetra dia samy tahiny Jesosy daholo peraka kely vetivetiky fotsiny tsika andamo aza miala fitsingena rehefa antany kely zay azafady mipetra kely hoe tsika aloha memisorina ny tompo me mitombo petra azafady mipetra kely vetivety atsangano hoe an-tanana zay maheno an'ity zoma fanavozany ity rehefa hoe any amin'ny radio ny andrenesany anazy ilaina fotsiny zay effectif zay hoe any amin'ny radio ny andrenesana anazy dia ampidindray hoe an-tanana hoe atsangano hoe an-tanana zay tsy any amin'ny radio ndray hoe zay tsy amin'ny radio ny andrenesanay anazy zay tsy maheno amin'ny radio zany atsangano ambony mba ho hitantsika mantsy azafady indrindra zao mantsy fanokanana mantsy amin'ny herin'ny androany any ambodanerana sabotsy sy alahady zoma dia efa tokony midina any daholo na nihiraka sy ny rehetrarehetra dia raha ny tokony izy zany ny zoma zao tokony tsy misy satria tokony hoe miara-mirodorodotsika makany amin'ny tobo daholo ka tsy mbola manambara ofisialy zany fa mety tsy tokony izy zany aloha amin'ny herin'ny androany fa mitapa-bolana zao nefa misy lay takariva amin'ny fampizara manomboka amin'ny 5 ora rehefa alatsinainy amin'ny 5 ny takariva amin'ny fampizara ka hatramin'ny 7 ora dia efa misy zavatra reo ihany dia efa mampita vaovao aminareo amin'ny confirme hoe tena tsisy mihitsy le amin'ny zoma na hoe nasiana ihany raha ohatra ka araka ny fandaminana atsangany an-tanana zay makany amin'ny tobo mba tsara fantatra iny zany rehefa le fanokanana ohatran'ireny maro be tsika dia zao zany aloha aloha tsika tena tsara aloha miara-mirodorody miray forona isaintsika satria zoma sabotsy alahady misy koa tena vavaka valim-bavaka tsy azo mihitsy koa raha tsy any amin'ny toby misy zany dia mampirisika anareo andao tsy asiana aloha amin'ny herin'ny androany fa andao hiara irodorodsika makany amin'ny toby daholy dia iza indray ny ao amin'ny Facebook no ahitany an'ilay zoma fanavozana atsakano ambony an-tanana reto avy zany ny andrenesanareo anazy na amin'ny radio na amin'ny Facebook amin'le compte Alain miaramila ny Christy Hyacinthe Alain Hyacinthe na amin'ny live 105.6 FM na ihany koa mandefa message amiko ianareo manontany dia mamaly any hoe misy anatsisy fa hatreto aloha zany dia tsy misy aloha amin'ny herin'ny androany satria fanokanana zay tsisy amin'ny herin'ny androany satria fanokanana dia indraindray rehefa misy tsy misy ohatry zay indray mandeha dia aoriana an'le tsy misy amin'izay rehefa avy lasa tsy misy koa le olona tonga fa le amin'ny zomany tsy misy fa amin'ny heriny mitoy hatrany
iza naendro takariva amin'ny fampizara ndray tamin'ny latsinainina de tsy teo ary zany an-tanana nisy torolalana nomeny ray aman-dreny dada dia nampitaiko fotsiny tao amin'ny takarivany amin'ny hoe mila miona amin'ny Jesosy daholo ny olona tapahana oziny de tena mangataka mihitsy hoe Jesosy io inona tena zay mihitsy no nitenena asaivo mantany ho an'ny olona hoe inona Jesosy ny antony mahatonga an'ilay oziny ho any zay mbola tsy nanao an'izay de somary maninona moa zany mandrika kely izy tena manontany an Jesosy hoe inona ny antony fa zay moa nisy tao moa discussion kely ny sasany hoe ka ndraindray tsy Jesosy tsy mamaly sy le rehefa de diavina izy de mamaly fa asay vao mitady ny olona matoa zany tsika mbola tsy nahita an Jesosy de tsy nitady zany tsika de aleo zany tena de diavintsika amin'ny fomba rehetra Jesosy ho an'le anao photocopie an'le fanokanana tranolay latsinainy aho de efa photocopie be de be de milaza melo fotsiny de ameko ty ho an'ilay fanokanana tranolay nampiandry ary de afaka manokana satria maro be nareo no nandefa ato 2 nareo no hoe nanao tranolay tonga avy aty pasteur mba atokany le tranolay zany efa olona ray de mifaladiako anankiroa de tsy afaka anokana tranolay 2 ao anatin'ny ray andro noho izany raha misy mpiandry fotsiny any afaka manokana de mety fa manana fahefanany amin'izany izy raha mahita pasteur nareo moa any de tokany zany zavatra mahafinaritra aloha de raikitra za fa manao tranolay fionana zay afaka manao an'izay de zava-dehibe fa tsofina rano mihitsy ianareo zay mitady an'Andriamanitra ho tanteraka aminareo ny teny tompo hoe zay mitady no mahita zay mandondona de voambaravarana raha te hisakafo ohatra te atenda kely tapao ny ozina aloha de misakafo ianareo sora tompoko de zay angamba fa zay mitapahana ozina sisa no janona fa reo mpiandry efa vonona ho amin'izay fanapahana ozina izay de manatona aza misalasala mihitsy manatony anareo Facebook ny tapitra atreo de ny ao amin'ny radio mbola mety mitoy ihany fa ny mpanapaka ozina kosa de afaka manatona sora tompoko tahin'Andriamanitra daholo tsy angatanana kavanana amin'ny tapabolana ndray sotra tompoko de amin'izany efa manomboka mivatsy kelikely ny fiainantsika tsirairay sotra Jesosy